Anao Kristy dia ao aminao ny toetrany Kristy. Amen. Tonono mihitsy ny fiadananao amin'ny olo akaikinao tenenao fiadanana Jesosy anao androany. Izy any tsy manadina anao amin'ny fotoana rehetra. Hitanao manokana izy satria izy manana teny efa vonona ho anao amin'ity fotoana androany ity. Antsika mbola maherina tehaka ho an'Andriamanitra androany. Alleluia. Alleluia. Amin'ny salamo salamo faraka ambin'ny folo amby zato no ndeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo faraka ambin'ny folo amby zato ndeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo raha afaka miaraka mamaky mafy miaraka amiko ianao ho voninahitra ilay anara antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ideran'i Jehovah mifoky rehetra aho eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay atsiarovana fahagagana ataony izy. Miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny ihany izay matahotra azy. Tsarova mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany any ahony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay tory ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekena mandrakizay izy. Masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fatahorana ny Jehovah ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Alleluia. Amen. Eny Jesosy, maharitra mandrakizay ny fiderananao. Tsy ety an-tany fotsiny ihany ny fiderana ianao Andriamanitra. Fa nazarantena ho anay Andriamanitra ny fiderana ety an-tany. Satria fantatray fa ny any amin'ny mandrakizay dia mbola ho fiderananao ihany Andriamanitra. Mbola ny anaranao no asandratra, ny anaranao no miambonahitra. Dia amin'ity fotoan'ity Jesosy Kristy, aoka hatsapan'izany izahay, aoka tena ho any anatin'ny fona ilalina mihitsy Andriamanitra ilay fahatsapana hoe ilaiko ny mideranao Jesosy, tiako ny mideranao Andriamanitra, mety amiko ny mideranao Jesosy Kristy, satria ianao no mialoha aho, satria ianao no nanao aho, satria ianao no matoy izao aho. Amin'ny anaranao Jesosy, masina tsy miova ary mandrakizay, nanaovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Antsika mbola hitehaka mafy ho an'i Jesosy raha sitraka ao mivoninahitra izy. Alleluia. Hoy ny salamo vakitsika teo hoe Andriamanitra dia manao izay atsiarovantsika ny zava-mahagaga izay ataony, ary dia vavolombelona isany teto omaly atsangana hoe isika rehetra, presque isika rehetra dia raha teto ianao dia efa nahitan'izany fahagagana lehibe ataon'Andriamanitra izany, izany fahalehibiazan'ny heriny sy ny fitiavany antsika izany, satria dia nanao fahagagana ary dia nanasitrana sy namonjy Andriamanitra. Ka aoka hisokatra ny masom-panahintsika mba hifanena amin'izany famangin'Andriamanitra izany sy ny zava-mahagaga izay efa tian'Andriamanitra hiainantsika isan'andro, fa tsy hoe omaly ihany na hoe nireny olona ireny ihany natao hiaina zava-mahagaga toy ireny, na hoe pasteur mivady ihany natao hiaina ireny zava-mahagaga ireny, fa isika rehetra dia efa tokony hiaina an'izany dimension fanotroana an'Andriamanitra izany. Amen. Alleluia. Mahatonga antsika ohatry ny hoe tavela ny eriana foana, dia satria tsika rehefa mihaino ten'Andriamanitra dia tsy araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsy any amin'ilay fankatoavana no mahafinaritra antsika fotsiny miaino an'ilay izy, fa tsy tena hiainantsika ilay izy. Dia noho izany rehefa tsy mbola manaiky tsy afaky ny androso mihitsy tsika rehefa ohatra ka tsy ao anatintsika ilay anaisitra ny zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Dia nefa fanamasina miteny antsika amin'ny alalan'ny mpanompony, amin'ny alalan'ny zavatra manodidina, mety amin'ny alalan'ny vadinao, mety amin'ny alalan'ny olona akaiky anao, dia indraindray antsika manamafo tsy mety manitsy an'ireny zavatra ireny, fa mila mandiny tenitsika. Amen. Manaiky manamboatra zavatra rehetra tsy akasitrahan'Andriamanitra mba hahatonga antsika hiaina n'ilay voninahitr'Andriamanitra. Amin'izao fankalazantsika ny Jesosy Kristy izao, tsy Jesosy Kristy ilay zazakely no ankalazaintsika, fa Jesosy Kristy ilay tonga hamonjy antsika. Donc vakitsika eo amin'ny Lioka toko faharoa andiny fahafolo hoe sy faraka ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Izany hoe fifaliana lehibe ho antsika tokoa ny fahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany.
fifaliana lehibe ho antsika na ny rana ray azy ho tonga no famonjy atsika. Aleloia. 1:12 fa mpamonjy niteraka anareo anio an-tranon'i Davida dia Kristy tompo. Ary dia ankalazaintsika koa Jesosy Kristy ilay teraka ao am-pontsika indrindrindrindra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ary tsy hoe krismasy ihany no tokony ifalitsika amin'izany Jesosy Kristy teraka ao am-pontsika izany, fa isan'andro dia aoka tena ho sarobidy aminao foana hoe Jesosy Kristy ilay mpamonjy, ilay tonga tetỳ tany, ilay velona ao am-poko sy ao am-ponao, velona ao amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Isaia 7:15 koa dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy no omeny antsika, ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Amen. Ny anarany ozy izy dia atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Amen. Aleluia. Izy no andrian'ny fiadanana. Izy ilay rainy mandrakizay, ilay Andriamanitra mahery tsy to eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Raha mila ianao torohevitra avy amin'ny fanamasina, raha mila ianao tolotsaina dia tsy avy aiza izany fa avy amin'ny Jesosy Kristy, satria izay no anarany. Izy no mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, andrian'ny fiadanana. Aleluia. Aleluia. Andaontsika hitera azy dia sokafo ny vavanao andaontsika hivavaka dia teny hoe Jesosy eo tonga soa atao anatiko indray ianao androany. Jesosy omeko anao ny toerana ambony indrindra indray, ametraka azy amin'ny toerana ambony indrindra isika ao anatin'ny fiainantsika. Amen. Sokafo ny vavanao ary misaotra Jesosy eo. Mankasitraka fenanao tokoa izahay satria androany dia mbola mankalaza indray izahay Jesosy toy an'io maly any, mbola mankalaza ilay Jesosy Kristy mpanjakan'ny mpanjaka sy tompony tompo, izay tonga nofinidina mba ho famonjena ny fahotanay izahay androany. Manandratra anao izay Jesosy eo, mankanesa Jesosy moka ianao hiditra tanteraka ao amin'ny fiainany tsirairay avy, midira ao am-ponay, manjaka Jesosy ao am-ponay sy ao amin'ny fiainanay. Jesosy apetrakay ianao amin'ny toerana ambony indrindra ao amin'ny fiainanay Jesosy eo. Aoka tsisy aka izany toerana izany ao am-ponay sy ao amin'ny fiainanay, fa ianao rery ihany Jesosy Kristy mpanjakanay eo no mendrika hitoetra ao amin'ny seza fiandriana amin'ny fiainanay sy ao amin'ny fonay. Tompo, aoka ny sitraponao tanteraka indray androany eto amin'ity fivoriana ity. Mitenena aminay indray Tompo, fa vony izay iaino sy ankatony teninao, ary fonana eo anatrehanao tokoa Tompo, araka ny tarika izay taridalana izay efa nentin'ny mpanomponao teo hoe dia mba tsy saina tahaka ny toy ny tamin'izao tontolo izao intsony izahay, na handeha tahaka ny fitondran-tena dala fahiny, fa androany izay Jesosy dia hanitsy ny lalana ny dianay. Tena hoe hifankahita mifankasitranao izay Jesosy, tsy hanao zavatra adaladala intsony, tsy hanamafy fosy intsony, fa tena hoe homendrika Jesosy an'izany hoe ianao ilay mpanjakany fohy ny lapanao mba ho anay Jesosy eo, namitrana indray ilay fihavanana rava, ka na dia tompo sy Andriamanitra azy ianao dia nanaiky ianao nidina ho anay Jesosy. Ka androany izay homendrika an'izany fitiavana lehibe izany Jesosy, ary izany indrindra ny fankalazana tsara sy tadiavinao dia izahay iaina amin'ny fahamasinana, iaina amin'ny fahitsiana, iaina amin'ny fahatahorana anao, iaina amin'ny famarinana Jesosy eo, mba homendrika ny fiantsonao tokoa izahay. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy eo. Haleluia. Oh Jesosy, tsaronay tokoa Jesosy, ny lavaka izay niadinanay Tompo, taiza tokoa izay Jesosy, nefa dia nitiavinao sy nofonjenao, nantsoinao izahay, nodiovinao izahay, namasinonao izahay, nomenao voninahitra izahay Tompo. Lehibe ny fitiavanao Jesosy eo. Zao lai mahantra tsaroko eto izamoao, efa very tena jambao, nanjeny andro lavignao, ny ota nanalavitray tony antsana lehibe, avy ny ampitao ny tanao, tsy navelanao ho very, namboatra
lalanianao teo amin'ny tiazo an'le nafoinao ny lapanao atongai fonenanao ka teo amin'ny azo voalony trosako tsy andevony otitsonyao tonga feny fanantena misaotra Jesu no ny ranao misaotra Jesu voady misaotra Jesu voavo avy anaty aizinao fenoinao fahazava Halleluja ny sunuai tao ampasany mpanota ny levina telo andro ianao fanitsangana indray kares ny fafantesana velona matraky izay tsy andevony otitsonyao tonga feny fanantena saotra Jesu Tunirano maeriti jai erano se sosio natsuina usana sugasana ka tamina avy anaty aizinao fenoinao fahazava vonina itra voninahitra ho anao ilay avo indrindra vonina itra ny ranama manaty unifoko sotra Jesosio déjà
hoanao derany eo anao ry mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo asandratra eto ianao ilay mpanjaka ny mpanjakana ilay tompony tompo eto anivonay ianao tompo sokafanay ny fonay Jesosy eo andray ianao sokafanay ny fonay Jesosy eo ametraka anao amampanjaka ny mpanjakanao ao am-pona izy eo fiainanay misy mpanjaka manatrika eto Haleluya misandraty anao Jesosy eo Haleluya misy mpanjaka manatrika eto sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manala ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka oaziniaja sy voninahitra mendriky ilay nandreso antsika nalevina nitsangana minkery ny fasana tsy natazona azy mifiderana de ho azy mandrakizay ilainandresy tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka tsy oelintsony ahitazitsika ny ranomaso ho fafany ho atranondray ho tapitrany ady tsy oelahita ny mpamonjisika izy manana ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka
zay masina mandraky zay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Teo azy mandraky zay ilain'Andresy tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka ny fidela deo azy mandraky zay masina mandraky zay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka famamiko indrindra ny mitoetra eo atongotrao mangina voko ny mandidinay mitenena mikianao tompo miano anao ao tsy ho diso anjara satria fantatro ny foko tena milanao mila ny kiasikao ka inty ny tenako famamikio ny anany fitiavanao ovainao tanterakao alala mihoatranao ao tompo kafakoanao ny foko esorikio taotro okikiasika indray ianao Yanono afony maray mamelombelona ny arivo tsokany fanay velony indray aho tsisy fisalasalana raha ny fitiavanao famamindrindra
satria fantatro ny foko tena milanao, mila ny kiasikao ka ity ny tenako fa mamikio miaina ny fitiavanao, ovainao tanterakao, alala mihoatranao ao tompo, sokakoanao ny foko, sorikoro taotro, okikasika izay ianao. Oh, 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 oh. Sukafakuanao Jesosio ifauze tiekwatau Jesu manzakamikianao, sukafakuanao nifu, sukafakuanao Jesosio ifauze tiekwatau Jesu manzakamikiana, sukafakuanao nifu, sukafakuanao Jesosio ifauze tiekwatau Jesu manzakamikiana, sukafakuanao nifu, sukafakuanao Jesosio ifauze tiekwatau Jesu manzakamikiana, famamikiu nena ni fitiavanao, uvainao tanterakao, alala mihoatranao ao tompo, sukafakuanao nifuku esurikuru tautru okikasika indra iya na 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 famamikiu nyanani fitiavanao, uvainao tanterakao, alala mihoatranao ao tompo, sukafakuanao nifuku esurikuru tautru okikasika indray hianao.
Sandra
masina mandrakizaianao masina masina mandrakiza mandrakizaianao masina masina mandrakiza Alléluia. Ndao tsika tiaka mafon'ny Jesosy dia manasanao tompoko azo toerana azafady. Jaona 12:28 dia milaza hoe raha io mankalaza ny anaranao. Alléluia. Aoka ho ankalazaina eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny anaran'Andriamanitra. Amen. Tonga amin'ny fotoantsika andrenesantsika fijona vavolombelona. Tonga dia mandroso tompoko azafady. Alléluia. Alléluia. Nandramo tamin'ny tsaroko izy. Nandramo tena presena mafy be sady isina mafy be mafy tsisy nandeha raha. Alléluia. Natsa ho an'i Jesosy rehetra fa Jesosy no nanasitrana. Alléluia. Ndao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Fijona vavolombelona manaraka merci atika ny sitran'i Jesosy. Alléluia. Ndao tsika tiaka mafy an'i Jesosy manasanareo hitsangana any dia amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy tsika. Alléluia. Tsara Andriamanitra. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an'ny tompony amin'ny fahatsarany sy ny voninany izay miasa foana eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Nareo ve tsy mahita hoe tia antsika be mihitsy Jesosy? Tena misainantsika loatra izy ny tena marina. Ary enoko fa ny fotoanandroany maraina dia fotoana spesial indray iombonantsika latabatra aminy. Afofany amin'ny lanitra ny taninao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Tiaka sitraka sy tsokanao zay Andriamanitra. Ny amin'ny fahatanterahany fotoana rehetra izay tanterahana teto omaly. Misaotra tamin'ny herinandro, misaotra tamin'ny iray volana lasa, misaotra tamin'ny nanomboka tamin'ny fanombohan'ny taona mandrakandroany.
tsisy olombelona ny asa tetona ray ara fa ianao no nanao ny zavatra rehetra. Raha tsy teo izay dia navato aza vitanao mampiasa azy Andriamanitra. Noho izany tsy olombelona, tsy izaniza fa ianao rery mandrakizay. Saotra afaka sandratra izany Andriamanitra tena tsy molotra fotsiny fa mivesatra lalina ny anatin'ny fonay. Makasitraka amin'ny fahatokianao izay no mifamindraponao. Fantatray fa ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, miaraka aminay isan'andro mamety olo-tsaina sy fahendrenanay. Ianao ilay mijoro mandrakarivo mahatoky eo amin'ny fiainanay isan'andro. Misaotra tompo fa ny segondranay tamin'ity taon'ity dia teo foana ianao ary mbola ho eo foana ianao. Isaoranay ianao tompo nanomboka tamin'ny janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Makasitraka tompo, ianao nameny 12 volan'Andriamanitra. Ianao nameny 2 segondra sy 2 minitra tao anatin'ny 12 volana. Voninahitra ho anao rery mandrakizay. Raisanao fitehirizana anay, ny famatsiana, ny fampahitana fity, fanehoam-pahagagana, kasika amin'ny fomba tsy takatry ny saina, fampijoroana fiainam-panahy, fikarakarana ny atsipiri-piainanay, izay tsy vita ny vavakay, ny tanterahanao teo amin'ny fiainanay. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Raiso ny fiandrianana, ny fisandratana, ny famboniana, ny voninahitra, ny fahalebiazana. Manao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Amen. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fatateran'ny fotoana omaly. Isaorana ireo pasteurs, ny ekipa rehetra toy ny Sono, Zokrato teo ny teknika izay nirana tamin'ny Manda sy ny ekipany, logistika sy ny ekipa pasteur Ahery, ny écran be teo iny avy amin'ny Anne Christy Dadolalaina, ny décoration, ny ekipa ny décoration tena nanao ny aintsy ho zavatra ny anatsarana ny sena sy ny endriky ivelany rehetra. Teo ihany koa Rahaldo, ireo mpitendry rehetra, ny musicien rehetra tsy akanavaka, ireo mpanao tantara sy mpandihy. Tao ihany koa ry Aron Pretra, Deniji, pasteur Joseph Daf, surprise be omaly, club Adosy, club d'enfant, ireo mpiandraikitra azy ireo tsirairay avy nampiofana azy nandritra ny fotoana ny fiomanana ho an'ny Krista maso mahagaga. Ireo ambassadeur mahomby izay tena nafinaritra be koa ny zavatra nataony zareo omaly, nampifaly, nampiravo, namivoninahitr'Andriamanitra teto omaly. Vidiasta rehetra tarihany Chef Fortuna, ihany koa tonton Aina, ny rateto omaly Tati Vero, Tati Bodo, Yarlanto, Liwanjuda, ary isika rehetra ihany koa. Halleluja. Zao tsika tia tanana mafy eo any tompo. Tiafa mafy ho an'i Jesosy, orakoraka mafy eo azy. Fa zao aloha tiako fantatrareo fa misy mpanjaka eto. Ary izay mpanjaka izay izay nometsika voninahitra. Jesosy no anarany. Za tena miaiky an'i Jesosy. Halleluja! Jesosy izy mahavita ny zavatra rehetra momba ny fiainantsika. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra teny hoe ianao ilay mpanjaka mahavita ny zavatra rehetra. Mampiakohaka ny fonay izay ny ao anatinay iray manontolo. Akasitraka anao androany. Halleluja. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy mandala ireo enta mavesatra ireo amboara rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka
aofofainy amin'ny lanitra ny tanatsika hoan'ilay fitoetra miseza fiandrianana manak'izay oaziniat sy voninahitra midrikilay nandresoantsy nalevina nitsanana minkery nifasana tsy natazonazy nifideran deo azy mandrakizay ilainandresy tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Zisik ni ranumas ufafani wawachanundrai utapichanyadi tiwelai ni pamunjisika izimanan ireweka mavesatra irewambwan etewatunguni misyanarana ambuni anarana rehetra Jesus Kristi mpanjakany mpanjaka ifidera deu azi mandakiza masina mandakiza misyanarana ambuni anarana rehetra Jesus Kristi mpanjakany mpanjaka Jesus Kristi panjakany panjaka Jesus Kristi panjakany panjaka hoanao ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra ny fanjakana ny hery ny fahalebiazana ny fahatsarana ambony indrindra mendrika ny mahampanjakanao mandrakizay mandrakizay misy andraha teto anivinay androany aoko ty communion androany ty Andriamanitra maro-panio mpamantaranao anay ara-piombonana aminao fa tanteraka androany mifanekena indray fa mbola ombanay anao mity taona vaovao manaraka ity ombanay anao mity fifarany taona ity ary tsy andao anay mandrakizay anao fa hijoro mandrakariva ny famindrapo eo amin'ny fiainany zanaka ao tsirairay avy asio tompoka se manokana ty fandraisany ty Andriamanitra androany mba ho tsarolay mandrakizay fa efa nindray latabatra taminao zay ary niaraka taminao ary mbola hitoetra aminao sy hanompo anao mandram-piverinao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiafa mafy eo amin'ny tompo mahazo ho toerana tompo naingitsika amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany alleluia. Androana dia zara amintsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa miombona aminy isika rehefa miombona amin'ny Jesosy isika dia ao anaty fiombonana dia maneho zava-miafina amintsika Andriamanitra miaina sy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra ao anaty
communion. Averiko miaina sy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra ao anaty communion na ao anaty fiombonana. Voalohany sika dia mila tonga ho isan'ny olona manana fiombonana tsara amin'i Jesosy. Rehefa manomboka mandroso ianao ara-piombonana amin'Andriamanitra dia manomboka maneho zava-miafina ao am-pony amin'izay mety ho tena endriky ny fahamarinana tsy misy fahadisoana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Misy zavatra indraindray mahazatra ny olona, efa mahazatra. Mahafinaritra ny sofina be miaino an'ilay izy. Tena teny mpahamarinana mamelona finoana ilay izy amin'ny fomba fiainoana ny sofina ho azy. Fa rehefa tena ao anatin'ny sekoly fiombonana ianao dia miaina fanitsiana eny an-dalana. Averin'Andriamanitra. Tsy nareo rery mandalo fanitsiana hoe mampiasa Andriamanitra manome teny mpanitsiana ho anareo. Fa na izaho koa azy dia mandray izany avy amin'Andriamanitra. Noho izany ny teny rehetra izay zarainy eto dia tsy ho an'olona manokana na ho anao manokana fa ho ahy ihany koa. Ny teny dia an'Andriamanitra. Noho izany rehefa mampiteny Andriamanitra dia tokony hisy anjara ho anao amin'izay teny rehetra na loko ny vavan'Andriamanitra ampiasany an'izay mpanompo rehetra ajoro ny etỳ anoloana. Mianara tsy mijery olona, mianara mijery Andriamanitra ao anatin'ny olona. Raha vao tafiditra ianao mijery olona ampiasaina dia mety tafiditra anatin'ny velam-pandriky ny fitsarana diso. Satria na ny zavatra eritreretin'ny sainao aza tsy voatery ho marina aman'olona. Noho izany mba hitehirizana ny finoanao ahery foana sy hafana foana amin'Andriamanitra. Dia raha itsika ny tenin'ny Paoly hoe ny fieritreretana madio izy Paoly dia fitehirizana ny finoanao tsy ho very. Noho izany ilaintsika manana communion tsara amin'Andriamanitra. Lendriky ny fiombonana aseho amin'ny endriky ny latabatra dia tontolo ara-panamiafina ao am-po anehoany Jesosy. Fa rehefa miombona amiko ianao dia tena iray amiko, fiainana iray amiko hoy Jesosy. Ny olona tia miresaka amin'Andriamanitra ihany no izarany tsy ambaratelo. Ianao rehefa tsy mazoto mivavaka, tsy mazoto miresaka amin'Andriamanitra dia tsy mizara tsy ambaratelo aminao zany Andriamanitra. Ny zava-baovao omen'Andriamanitra rehetra dia miainga ao anatin'ny fahatsarana ra-piombonana misy eo amin'ilay olona sy Andriamanitra manokana. Andriamanitra rehefa miteny zavatra anankiray aman'olona dia tsarovy, fa ny fankatoavana ho azy dia mahatonga azy hiteny zavatra vaovao indray. Tsy manana antony hitenenana zavatra vaovao amin'ny olona tsy manaiky akato azy amin'ny zavatra efa nilazainy teo aloha Andriamanitra. Manana antony tsika isaky ny miteny Andriamanitra dia mana-tanteraka mba hahafan'Andriamanitra manomana programa handrosoana indray amin'ny fomba izay izarany zava-miafina manaraka. Zay mahatonga foana rehefa mitory-teny dia misy style na fomba fiteny zay fa fantatry ny hvkl mihitsy hoe aza avela Andriamanitra ho lany fotoana eo ampanefenanao fa omeo fotoana Andriamanitra mba hampandrosoana ny fiainanao. Noho izany zavatra sarobidy dia zao, isika tsy karazan'olona mitady zavatra vaovao amin'Andriamanitra foana. Mitenena zava-baovao indray Andriamanitra, mitena zava-baovao indray Andriamanitra. Levony aloha, ataovy levona tsara ao anatinao sy zavatra nilazainy rehetra teo aloha. Mianao ve ianareo sa tsy miaino? Rehefa tsy manady sika sy tsy manaiky iaina akatony feon'Andriamanitra dia lasa mamono ny sofintsika tsy afaka andre, isika ny mamono ny sofintsika tsy afaka andre azy. Zay natonga ilay tao Edena, vao niodina Adama sy Eva dia aizainao izy Andriamanitra. Tsy mifankahita amin'Andriamanitra. Ny fiainana milona ao anaty fahotana dia hevitra mampisaraka ny fahafahatsika miaino an'Andriamanitra na tiana na tsy tiana. Rehefa mitohy makatotsika miaino tsara azy sika dia sahala amin'ny hoe miteny aminy hoe mitenena foana Tompo, mitenena fefa nekeko sy nataoko ilay zavatra niteneninao rehetra tamiko. Mampahela ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia satria malaina ilay olona ny ankatoa sy aino
ary anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fatary fa ny fankatoavantsika sy ny fanekentsik'Andriamanitra dia ahatonga antsika handre azy mandrakariva sy tsy ala eo amin'ny fiainantsika mihitsy izy. Zay no mahatonga Jesosy nilaza hvkl John 8:29 ary zay miaraka amiko dia eto amiko mandrakariva izy satria za manao zay sitrany. Mampahazo aina ny finoana ny fanekena ho an-tsafidy izotra sy andeha eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Ary ny finoana no namonjenantsika, avy amin'ny finoana no namonjenantsika, ary finoana koa no ahafahantsika misitraka ny asan'Andriamanitra rehetra. Ny fanontaniana mipetraka mandrakariva amintsika dia ny hoe ahoana no ahafahantsika misitraka ny fanomezam-pahasoavana. Zay zao izy ny fanomezam-pahasoavana. Ohatra hoe miresaka momba ny fanasitranantsika satria zay no somary hozaraiko kely androany. Misy fanontaniana be dia be mitranga ao anatin'ny école biblika izay ny anarana rehetra tany aloha momba ny fanasitranana. Ny zavatra tsy voatery hoe kely ny sain'ny olona fa fahamarinana tsy azo tsikidivirana satria voasoratra na baiboly mahazava tsara. Tsy ny interprétation ilazantsika azy amin'ny fanehoam-bokatra toy ny mety no milaza fa akorden'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa misy zavatra fanambarana omen'Andriamanitra hozaraiko androany zay inoka mety ho zava-baovao eo amin'ny sofiny fiangonana rehetra ilay izy na koa eo amin'ny sofintsika zay miaino fa tsy maintsy avoaka ilay izy satria fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy maharetehaka ho azy. Nareo tsy mahita hoe matahorantsika ny indray rehefa hivavaka ho an'ny marary. Atsoriko izao ilay omaly tena tsy zavatra tsy vitako no mpanaovin'Andriamanitra. Na dia efa matetika aza ilay voka no mitranga eo amin'ny fiainam-panompoana dia tsy voatery hoe lasa professionnel ianao satria miovaova isaky ny ka ny fomba isehoan'Andriamanitra. No zany tsy avy any aminao ilay fanapaka-hevitra nasitrana fahan'Andriamanitra. Tsy hoe matahotra ianao fa mila confiance fatokina an'Andriamanitra tsara ny eo am-ponao rehefa miaino azy alohan'ny fotoana isehoany anatanterahany an'izay volonté tiany atao eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay hoentina mambavaka eo amin'ny fanatrehany. Tondro tsara ny tanan'izay miaino. Dia eo Andriamanitra manome direktiva rehetra anatanterahana an'ilay asa fa tsy misy formule raikitra. Tsisy raikim-poy. Zay mahatonga ny fitarihan'ny fanamasina maneho zava-baovao foana Andriamanitra. Fa n'Andriamanitra maneho zava-baovao foana. Isaky miondrika ny anjely any an-danitra masin'Andriamanitra dia miseho amin'ny endrika hafa ny voninahiny. Miondrika indray zareo dia mahita endriky ny voninahitra mihoatra n'olona teo indray. Zany Andriamanitra zany dia misy karazan-javatra isehoany tsy miverina mihitsiny fa fahatsarana mahatamana anao nefa mbola manana ny tsaratsara kokoa indray izy tia nisehoany eo amin'ny fiainanao. Ary inoko fa zay ho antsika ty taona vaovao zay omen'Andriamanitra dia tsy maharetehaka ao anareo. Mila fantatsika tsara fa ny antsika Andriamanitra rehetra dia miainga ao amin'ny tenim-pahamarinana voaraintsika avy amin'Andriamanitra avokoa. Romana 4:7 ary ny teny dia avy amin'Andriamanitra ilay izy. Fa tsika zany mila mino ny tenin'Andriamanitra fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Zany no antony tsy maintsy mahamarina ny révélationnao. Ny révélation tsy maintsy marina ny fanambaranao, tsy maintsy marina ny fanambaranao satria ny ligne directive rehetra hitondran'Andriamanitra ny finoanao dia misy ifandraisany amin'ny fahamarinany teny sy révélation voarainao. Zany mahatonga n'Andriamanitra jereo ny fanitsinany men'Andriamanitra amin'ny fiangonana fito tany Azia amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Tsy niresaka Andriamanitra ao fa nindraindrana manifestation. Fa niresaka Andriamanitra correction na fanitsina doctrine fampianarana. Tondro tsara ny tanana izay miaina. Miafina ao ambadiky ny fampianarana marina ny fahakasitrahan'Andriamanitra ny fiangonany. Fa tsy ao anatina manifestation na etsika Andriamanitra anehoana fa miasa tamaso izy. Ny olona iona amin'i Jesosy dia tsy izay olona nampiasaina mihoatra
fa zay olona nasanjoro itoro ny fahamarinany teniny tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Zany ny fahamarinany, zany ny fahamarinany. Ozy izy Jesosy efa nomena amin'ny fahefana rehetra sy ny fanapahany etỳ tany ka hatra any an-danitra ka hatra etỳ tany, efa nomena daholo ozy izy. Dia ozy izy maniraka anareo any zavatra nandrany voalohany, mampianara azy. Fampianarana aloha. Noho izany ny révélation voaraintsika dia tsy maintsy tsisy tsiny eo anatren'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny saina ilay izy, tsy fijery mapetika tonga filôzofia anarana amin'ny fosiny sain'ny olona hifanaraka amin'izay zavatra andrasan'ny olona, fa fahamarinana eo ambany fitarian'Andriamanitra sy ny fanahany. Mety hiteraka fanitsina ilay izy fa mapety ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny voninahiny. Zany no mahatonga ny epistily Paoly ny teny ny anadinana amin'ny mpampianatra dia mbola mihoatra ho ampamohantsika eo anaty amin'ny fitsarana amin'ny fotoana hiverenana. Noho izany tsy maintsy miveritsika ao anatina kadra mazava tsara, fa tsisy tsiny ary tsisy kilema ny fampianarana ao. Mareteka ao an'Andriamanitra. Ndao tsika hijery kely androany ao anaty communion ny finoana diso amin'ny fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana. Voakantsika indray mandeha ilay izy dia tsy hoe hiverenantsika foana fa terizo tsara. Ary tsika averina ny toroteny rehefa anetrano, fa mahasoa kokoa mamerimberina ny teny rehetra koa mba hampiditra azy tsara ao anatsika. Zay mahatonga ahy tsy manome anareo hoe maka stylo, satria so variana manoratra anareo fa misy teny mandalo. Fa aloha mifantoka ao anatin'ny teny fa misy ny enregistrement any amin'ny hvkl-mission events dia avereny fotsiny ilay izy rehefa anetrano. Amen. Matetika dia mamaritra ny atao hoe fahamarinana momba ny fanasitrana ny vokatra mitrangy Damaso. Kanefa ny tena fahamarinana dia voafaritra amin'ny hoe marina ny teny voarainao avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tanteraka ao amin'ilay révélation omeny, dia mitondra antsika eo amin'ny taridalana mifanaraka amin'ny zavatra nylazainy tamintsika. Ny fankasitran'Andriamanitra dia ambony lavitra no ny fampiasan'Andriamanitra. Mila fantatsika izay. Voalohany, ny fankasitrahan'Andriamanitra antsika dia ambony lavitra no ny fampiasan'Andriamanitra antsika. Satria tsy izay rehetra mahita vokatra dia izay no midika fa nankasitrahan'Andriamanitra sy nanome voninahitra azy. Raha vakitsika ohatra tany amin'ny testamenta taloha, Exodosy 7:10, ny 15 ka hatramin'ny 15. Exodosy 7:15 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah tamin'i Mosesy, mandrosoa alohan'ny olona ary hitondray hiaraka aminao ny lohan'ny Israely ary nitehinao ilay nikapohanao an'ny ely dia eto eny an-tananao ka mandehana. Exodosy 7:15 amin'izay, 7:15 amin'izay. Ary indro hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato ny Horeba dia hikapoka ny aram-bato ianao ka dia hisy rano mivoaka avy amin'ny sotro'ny olona. Dia nanao izany Mosesy dia teo mason'ny lohan'ny Israely rehetra dia niseho tokoa ilay vokatra. Sady tsy niseho ilay vokatra. Avereny hoe niseho ilay vokatra. Numéry toko 20 ny 19 ka hatramin'ny 19. Numéry toko 20 ny 19 ka hatramin'ny 20. Ovakitsika rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ozy ny Andriamanitra alao ny tena ka vorenao sy ny olona sy arona rahalanao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo masony dia hiboboka ny ranony ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotroanao ny fiangonana sy ny biby fiompy rehetra. Dia nalain'i Mosesy ny tena avy teo anatreny Jehovah araka izay nadiny azy. Dia nivorian'i Mosesy sy arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia izy miaina orom-piodina moa amin'ity vatolampy ity vano ampivoahanay rano anareo. Dia nandiny 12 ary ho Mosesy dia nanainga ny tanana izy ka nikapoka ny vatolampy indrota amin'ny tena dia niboboka be dia be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo imaso ny Israely dia tsy hitondroreo fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ny rano mivoaka fa tsy tao mifankasitrahana. Ny tanjon'Andriamanitra ny destination finale Kanana fa tsy eo amoron-drano. Fa ny plaisir teo amoron'ny vatolampy hamoaka rano ny sakana tonga ny désobéissance teo Moïse tsy tafiditra tany Kanana. Misy karazam-pinoana tsy any amin'ny vokatra fa karazam-pinoana hiankina ny vokatra. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Ozy izy eo amin'ny andininy jereo tsara ao amin'ny numéry toko 20 ko satria tsy nino ahy
matetisika mametraka ny finoana hoe mosesy ampiasain'andriamanitra noho izany olo ny finoana izy fa tsy rehetra mikapoka vatolampy mahatonga vatolampy mamoaka rano. Andriamanitra ny teny teneno ny vatolampy fa tsy hoe kapohy ny vatolampy. Voaka ny rano vokatra mitovy samy rano. Na tamin'ilay fankatoavana voalohany na tamin'ilay tsy fankatoavana faharoa. Fa zao le finoanan'Andriamanitra tiany ho tenenina te satria tsy nino ahy ianareo anamasina. Misy ny finoana vokatry ny toe-po ao anatinao anamasinanao an'Andriamanitra amin'ny fankatoavanao zay lazainy. Problema Moïse tsy tady hijanona izy ho amateur miankina amin'Andriamanitra fa te hijoro izy ho professionnel mpamoaka rano. Non. Tsy ny fahavidianao mampiasa fitaovana ny important amin'Andriamanitra fa ny fanekenao iaino anaiky izay directive hitariany ny zavatra sarobidy iza monina napofa Mosesy tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana vokatry ny tsy fankatoavana tadidalana fa tsy hoe satria tsy nanaiky ho ampiasain'Andriamanitra izy. Nanaiky izy ho ampiasain'Andriamanitra, nanaiky tsara izy ka. Fa zao le finompanana masinana n'Andriamanitra tao am-ponina diso an'i Mosesy ny finoana dia tsy hoe satria manatanjona sika fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Tsy zay ny finoana. Tsy nanantsika tanjona fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Fa ny fijoroantsika namasina n'Andriamanitra amin'ny toe-po mpakato azy ny tena finoana hiankina n'ilay vokatry ny finoana atao hoe fahagagana sy famantarana ampiasanantsika. Raha dika ny fototry ny finoana dia fanekena akato ny feon'Andriamanitra, akato izay lazain'Andriamanitra. Raha resaka isika mikasika momba ny fanomezam-pahasoavana manasitrana dia mila mijery tsara isika ao anaty communion ireo finoana diso rehetra mazatra mitady ho tonga formule na raiki-poy izay mambabo mitady ame ny fahafahan'ny fanamasina nitarika ny zanak'Andriamanitra amin'izao ny faran'izao. Rehefa manomboka zotra ny fiangonana any amina karazana fametrahana ny endriky ny fanasitranana ho toy ny raiki-poy na formule dia ny dikan'izay misy krizy lalova ny fiangonana. Krizy tsy hahafahany io fiangonana io tena mivelatra sy miaino tsara ny taridalan'Andriamanitra. Krizy na communion le izy an'le fay an'le problème any. Fanomezam-pahasoavana eto manasitrana dia hitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany toko 2:7 ozy ny sasany mena fanomezam-pahasoavana manao fahagagana ary ny sokajiana ny fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana ho karazana hoety manasitrana ho karazana hoe fanomezam-pahasoavana voafaritra ao amin'ny herin'Andriamanitra hoe fampiasan'Andriamanitra ny heriny. Lasa fanomezana voninahzo sika raisina mpinoana ny fanasitranana rehefa nalohan'i Jesosy aloha tamin'ny diakapoka ny heretany loha arivo taona lasa zany. Isaia 3:15-5 ny diakapoka tamin'ny nahasitranana atsika. Amin'ny Korintiana voalohany toko 2:7 io dia ny 2:20 dia dingantsika amin'ny 2:30 amin'ny dika teny fototra le izy dia misy fotoana miteny ny fanomezam-pahasoavana au pluriel Andriamanitra dia misy fotoana izy miresaka amin'izy indray au singulier izany hoe manokana. Dia ao anatin'ireo zany ianao raha tsy mitandrina tsara amin'ny 2:20 dia dingana amin'ny 2:30 dia hitantsika hoe misy zany le amin'ny teny frantsay izy hoe au pluriel koa sy mahasamihafa n'le hoe izy le hoe singulier sy pluriel zay sehoandreo hoe fanomezam-pahasoavandreo fanoratana azy avec s sans s. Inona ny dikany? Baiboly aloha dia milaza fa ny fahafenon'ny fahasoavana dia miainga eo amin'i Jesosy. Jaona toko voalohany ny 2:20. Noho izany olona ray ny fototry ny fahasoavana sady Andriamanitra atao hoe Jesosy Kristy. Avy ao amin'ny fahafenony no ndraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Ary ny tompona ndraikitra mizara n'ilay fahasoavana eo amin'ny fiainan'ny olona izay mino an'i Jesosy dia ny Saint-Esprit na ny fanamasina. Vokatry ny famonjena dia hoentin'ny fanamasina ao anatintsika hiasa ao ny fahasoavany. Dia tonga fanomezana le izy. Izany hoe tsy avy aminao le izy fa avy amin'ny ray ny fahazavana avy any ambony. Ny fanomezam-pahasoavana tsy talenta. Ny talenta ao anatin'ny olona na tsy mino an'Andriamanitra aza dia manana talenta.
Napetraka ny olona afahan'ny olona miasa, afahan'ny olona hoe miavaka amin'ny maizy azy sy manana izay manavana azy. Ny talenta zany afaka nanan'ny olona na tsy mivavaka azy. Fa ny fahasoavana kosa sy ny fanomezam-pahasoavana voatanisa amin'ny Korintiana 2:20 tsy men'Andriamanitra fa tsy ho an'ny olona izay nateraka indray. Ny dikan'izay io ilay mampiavaka anao amin'ny olombelona rehetra satria fanomezana avy amin'Andriamanitra ao anatinao anaporofon'Andriamanitra sy anamarinany ny mahazanany ianao. Ary io fanomezam-pahasoavana ao anatinao io dia tsy vitan'ny sainao no mibaiko azy fa tsy maintsy ao amin'ny fanahy ianao vo aktive ilay izy. Satria tsy mitranga io raha tsy vokatry ny fiarah-miasan'Andriamanitra aminao. Izay no mahatonga antsika tsy tokony hanana fierté akory na kely azy amin'ny fotoana ampiasan'Andriamanitra antsika. Satria ny marina tsy avy amintsika mihitsy ilay izy fa avy amin'Andriamanitra. Te hafa mafy be an' Jesosy. Avy amin'i Jesosy ilay izy. Alleloia. Ny olona dia fanahy, aina, tena. Manana n'io karazana ozy izy dimension tripartite ny olona fanahy, aina, tena. Zany hoe ny olona anankiray zany dia mety tokana izy fa au pluriel ny fizaran'ny olona anankiray. Dikan'izay ny akora ny fahasoavana. Ny fahasoavana zany dia akorden'Andriamanitra ho an'ny olona manana ny fanahiny ao anaty, manaiky ny aminy ary mety ny tenany ho fantsona hitoeran'izay fanomezan'izay avy amin'Andriamanitra. Mila fantatsika izay fa marinan'izay. Zao nefa ny zavatra mitranga. Ny fisehoan'io fanomezam-pahasoavana io na samy fanasitrana dia samihafa. Ao ny misy hoe zarazaren'Andriamanitra ohatrany hoe samy manana an'io daholo ny mpino rehetra. Ny marika mpanehoana fonina dia anisan'ny bazy na fototra anehoana ny fanomezam-pahasoavana sy ny fahafenoana ao anatin'ny olona ny fanomezam-pahasoavana hoety manasitrany hoety mahasitrany eo. Satria io ny mari-panehoan'i Jesosy sy ny maridrefy ny finoana azy. Fototra zany io. Io zany bazy, ny fanasitrana bazin'izy rehetra. Satria Jesosy izay mino ny asa tokony ataon'ny kiorana asa lehibe noho izany izy satria iza makany amin'ray. Zao ny famantarana manaraka an'izay mino. Amoaka dia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fitenjentsim-bola hainy izy handray menarana izy na dia sotra avy mahafaty dia tsapanenina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Zany hoe fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana dia fotom-panehoana ny finoana an' Jesosy sy finoana ny tenin' Jesosy. Fa zao misy ny manana ny fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana ho ambony kokoa noho ny rehetra. Ohatrany hoe misy ny docteur zany ohatrany hoe généraliste ayainy daholo mikitika ny olona amin'ny ankapobeny. Fa misy ny atao hoe spécialiste. Dia izay ilay nomena tombo manokana noho ny rehetra manana n'ilay fahasoavana ho aminy. Dia io ilay fipetraka ilay izy. Io fanomezam-pahasoavana io tsy ny olona mizara azy fa mifanaraka amin'ny etaeta ao anatinao ilay izy amin'izay endrika tena tianao koa ampiasan'Andriamanitra anao. Dia ampitomboin'Andriamanitra ilay fahasoavana eo amin'ny fiainanao satria zakanao ilay izy. Ny dikan'ny fahazakana dia zao mahatady an'ilay fampiasana ilay toetra. Zay mahatonga n'Andriamanitra mitena amin'ny Jakoba 4:9 manome fahasoavana bebe kokoa izy. Fa Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Vokatry ny fanahy zany dia fotom-panorenana ilain'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra mahazo aina mampitombo fahasoavana. Noho izany ny fitombony fahasoavana tsy vokatry ny tsodrano satria te hana-pahasoavana ianao fa vokatry ny fanekenao isan'ny olona manaiky ho tefenao anaty fanetretena mba hitombony izany malalaka eo amin'ny fiainanao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay miara-miasa mahasoa zavatra rehetra. Mahatonga ilay fanoerana omen'Andriamanitra vahana ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Dia satria misy zavatra tian'Andriamanitra ho avoaka ao amin'ny olona io. Fa Andriamanitra maiky ny ampitombo fahasoavana fa tsy ampitsahatra problème. Andriamanitra tsy mahita ny zavatra manjoanao hoe mavesatra mavesatra amin'ny loatra zany satria tsisy zavatra mihoatra no ny hery sy ny fahefana eto ambonin'ny tany. Fa Andriamanitra mijery anao sy mamolavolanao mba eo amin'ilay toerana ahafahany mampiasa anao eo amin'ilay karazana fitombom-pahasoavana tiany hitondrana anao. Ny azoko lazaina angamba dia tsy sotra
zay ny antony ny onatsika, zay ny antony na tonga anao ho ato amin'ilay ministera, satria misy antony le izy, tsy no le olona zay ampiasain'Andriamanitra fa nolay teny zay apetrak'Andriamanitra sy fitondran'Andriamanitra le asa fanompona, mahasoa ny toeponao mba hahafahan'Andriamanitra mahazo aina mampiasa anao. Mialatsiny, mialatsiny a, mety marary le teny ho zaraiko fa aloha marary miaritra androany dia matanjaka tsara raha pitsy miaraka amin'ny fitombom-pahasoavana, satria ao ambadiky le fiaretana manaikitsina mantoetra dia misy fahasoavana tesetrasetra be mihitsy, satria eo Andriamanitra ny te hamaty sy ampitombo anao amidinga amin'ny fahatsarana sy voninahitra, tehiteny aminao tsy hampahafiriny amin'izay nataon'i Jesosy io manjoanao io. Ianao milaza fa masana fa tsy lehibenao Andriamanitra zany io, amboary fotsiny fo fa hisetrasetra Andriamanitra, amboary fotsiny ho an'ny fo fa hisetrasetra Andriamanitra. Matetika misy fotoantsika mba hianary ty zavatra ty, mety hoe dingana kely ny ananany dadanareo azy, amen, eo amin'ny finoana, fa mba hatoroko anao ny secret, tsy ny zavatra rehetra no ilana hoe ianao no mijoro manamarina ny tenanao. Siko no fanetretena mianaratsy anamary tena fotsiny aloha na manamarina ary, fa vao mijoronao manamary tena dia diso ianao namarina ary. Vao maly moa zany ny teny any Joba teto hoe misy ny tsara ve teto maly momba ny Joba, iza no ny teny hoe olo marina sady mahitsy Joba, so dia Joba ny teny ali zany Joba vombela tena pilipitra, za kosa olo marina, izy ve ny teny an'izay, fa iza no ny teny an'izay, nefa manino izy ny tratra ny rofy. Diso le fampianaranao hoe rehefa olo marina sy mahitsy ianao dia tsisy rofy eo amin'ny fiainanao na tsisy aretina, diso, satria Joba olo marina sy mahitsy Andriamanitra mihitsy ny teny, nefa tratra ihany ny idala ny ngara iny. Tondro tsara ny tanan'izay miana, ina ty baiboly ho tenenina zao kosa nefa natratra azy izy dia tsy hita soritra eo amin'ny Joba mihitsy ny hoe niodina tamin'Andriamanitra izy. Inona ny olana? Ny olana tsy le zavatra nitranga, ny olana tsy ny permission an'Andriamanitra na nomezan'Andriamanitra fahafahana ahatonga le fizantoetra teo amin'ny fiainany. Ny olana tao amin'ny Joba, inona ny olana Joba? Vao nitranga le problème nanamary teny izy dia vao mai nihitatra le izy, menara mangina na manana marina azy. Fa izao anao kasitrahana Petera voalohany toko faharoa andiny fa 9 ka hatramin'ny 20. Raha misy olona mandefitra ny amin'ny tsy marina no fieritreretana ny amin'Andriamanitra, fa inona moa so azonareo raha tahiny kapohana no fahadosoanareo ka mandefitra ny amin'izany, fa raha tahiny manginonareo mitondra fahoriana noho ny amin'ny fanendrikendrehana. Halleluja! Fa inona so azonareo raha tahiny kapohana no fahadosoanareo ka mandefitra ny amin'izany, fa raha tahiny manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany mahatonga an'Andriamanitra moka diplôma pakasana tsy avy amin'ny olona fa avy aminy. Ary rehefa izy ny akasitraka anao, impossible ianao tsy ho totorany fahasoavany, impossible totorany fahasoavany ianao. Zao karazam-pahasoavanao an-danitra zao tsy hitako. Dia mety variana ianao, le omaly iny hitanao ohatra ny kendakenda omaly ny jovavolombelona fa niantso amin'ny mama, fitsiriana mahagaga. Tena mitsotra aminareo fa raha iaina tsy afaka ho azon'ny olona, raha zany ny jovavolombelona dia lazain'ny olona tsy mino hoe sinema mba hoaka ny fitsaran'Andriamanitra hita. Fa tena ohatry ny tapy aho omaly tena hoe nympandriamanitra tsy hoe tsy mino an'Andriamanitra ako, fa mampitapy le zavatra ataon'Andriamanitra ho Andriamanitra. Fa ino zany zavatra ataonao zany? Le izy tsy any amin'ny quantité an'le hoe le volana le montant hoe mitsiry, tsy any le izy, fa le izy mihitsy hoe nafody anaveriny. Rehefa hitin'Andriamanitra mitsangatsangana amin'izany ianao dia voa daholo zay taraiky rehetra dia anona ny sainy zany koa ve, satria nahoana izy tsy minona raha tsy mangalatra. Zany koa ve dia ho possible? Ny antony ny fisainany bloqué eo amin'izay zavatra fantany, dia izay zavatra isehon'Andriamanitra aminao tsy inona,
tsy tonga eto ampandresy lahatra anao hoe za zavatra toko zany dia inoy na ezaky ny anamarina fa zao na izao le izy fa zany ainan'le izy mahita n'le izy lehibe Jehova mendrik'io dia raina ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Halleloja. Toetra le izy avy reny toetra le izy fanomezana miainga eo amin'ny famonjena sy famerenana amin'ny laoniny ary koa asa famonjen'i Kristy ny don de guérison. Manana tanjon'Andriamanitra matoa manome an'le izy. Voalohany ny fototry ny fanomezana hita maso rehetra dia misy ifandraisany amin'ilay fanirian'Andriamanitra amin'ny vokatra tsy hita maso atao hoe famonjem-panahy. Tonga Jesosy amerina amin'ny laon'ny olombelona amin'izay rehetra momba ny olona amin'ny fahafenona izay namoron'Andriamanitra azy. Ny fanasitrana dia tafiditra ao anatin'ny famerena amin'ny laonina restauration ao anatin'ny ministeran'i Jesosy Kristy. Ny hoe sitrany ianao dia zao salama ianao teo aloha dia narary dia averina amin'ny laoniny ny fahasalamanao dia miditra tsehatra ny fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana mamerina amin'ny laoniny an'izay état de santé very zay. Ary ny famantarana dia asehon'Andriamanitra amin'ny fotoana izay mahavelona ao anatinao ny etaeta andray izay fanomezana avy amin'Andriamanitra izay. Ny fanaintainana, fangiry firiana, aretina, fahafatesana, enatra, fafambaraka dia avy amin'ny natoran'ny olombelona raraka daholy. Ka noho ny ota, rehefa nanota i Damaseva dia tafiditra tao anatin'ny fampahorinan'ny olona sy ny aretina. Ary nendriky ny fahafatesana ao anatin'ny olona dia mitona ny olona tsy haina ao anaty fiadanana. Raha tsy manota nefa ny olona voalohany dia tsy nety maty ny olona teto an-tany. Ny aretina zany dia fanehoany ivelany fotsiny ireo endriky ny fahafatesana satria rava ny fiombonan'ny olona tamin'Andriamanitra teo amin'ny nofo dia mahazo vahany eo amin'ny nofo ny aretina. Zavatra misy rehefa tonga Jesosy nataon'Andriamanitra fanahy vaovaony ao anatinao rehefa voavonjy ianao. Miaina eny an-dalam-pamonjena ary ny tenantsika miandro fanovana amin'ilay fitafiana tsy fahalovana efa fantatsika tsy enjery zany. Rehefa hitafy ilay tena vaovao tsika amin'ny voninahitra dia tiako ho fantatrao fa tsy mety marary intsony ianao na levona satria efa rava ny fahafatesana. Ny fahafatesana ozy izy ny baiboly no resena ka levona. Tsika rehefa nandrain'i Jesosy zany dia tsy miova ny vatantsika fa ny fanahintsika aloha eto ambonin'ny tany no vana ho vaovao. Avy eo ny aintsika avozy ny an-dalana hifanaraka amin'ilay fanahy vaovao ao anatsika. Avy eo amin'ny andro farany iverenan'i Jesosy amin'izay ho vany ty vatany ty tafiny tsy fahalovana. Ary rehefa tafiny tsy fahalovana tsika dia tsy maharenona fa mihinan-kanina fotsiny. Misy zavatra anankiray zany niongotra ao anatinao ianao tsy maharenona intsony. Tsy hoe mitady zavatra intsony ty nofo ty satria iny atsapana anoanana iny fitakin'ny nofo filana iny. Fa miaisitra zany le anoanana fa ianao nefa nosy Jesosy hoe mihinan-kanina. Jereo taorian'ny fitsanganana Jesosy tamin'ny maty satria iny le endrika taorian'ny fitsanganana tamin'ny maty iny le nofo hitafitsika. Rehefa verina izy zay mahatonga antsika homanina amin'ny fandraisana mba ho ampitaina ety anatsika le endriky ny nofo sy le raha taorian'ny fitsanganana ananantsika n'le fahafahana hovaina hifanaraka amin'le endriky ny nofony sy ny raha taorian'ny fitsanganana ihany koa. Dia zao taorian'ny fitsanganana izy tonga dia niarany sakafo tamin'ny mpianana afaka mihinana trondro afaka mihinana tantely. Ary Jesosy nilaza fa zao izy tsy sitraka mivokatry ny tany intsony mandra-pahatonga anareo amin'ny fanjakako ny dika an'izay ny fihinanana mitoetra any an-danitra fena fotsiny tsy mahatsiaro noana tsy marety akamana. Dia zavatra mitranga zany ho avy ny fotoana tsisy aretina intsony fa na mbola eto an-tany ianao na olona mivavaka ianao na olona marina ianao niza misy fampianarana mahatonga ny sainao hanamely tena raha olona mivavaka ianao nefa marary. Diso zany fomba fijery zany. Tsy ny teny ny baiboly rehefa mivavaka ianao na olo-marina dia tsy mety marary. Afaka mandalo ny aretina fa manapahatakarana ianao ao anaty fa tsy natao hanapaka anao hatramin'ny farany izy. Tsy maharety akao n'Andriamanitra. Teny ilay fiangonana ny fanomezam-pahasoavana eto manasitrana matoa nomen'Andriamanitra azy. Korintiana faharoa toko 2:17-20 hiditra amin'izay tsika. Misy fotoan'Andriamanitra namela ny rofy sy fahalemena iseho teo amin'ny fiainan'ny Paoly mba hahatonga antsika ho voahitsy aman-toetra. Korintiana voalohany toko 2:17-20 hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny tenin'ny Paoly? Fa andao ireharehan'ny abetsaky ny fanambarana. Ny olona manana révélation matetika raha vao tsy nieloava ny toe-po tsara
dia mirehare satria manana discernement matanjaka be izy vao mahino ten'Andriamanitra izy tonga dia fantany tsy izy zany zao zany tsy manana zany mitsipona fantsiana ao anaty teny renesiny sofiny dia ozy izy Paoly mitady ho lasa friariana le izy fandrao irehareny betsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo iraka satana tsy avy amin'Andriamanitra le izy fa avy amin'ny devoly fandrao irehareha zany hoe niala mihitsy aloha Andriamanitra satria nahita irika friariana tao amin'ny Paoly ny devoly amelezana azy dia navelan'Andriamanitra le izy dia ny andiny ny fahavalo zany nangatahako itelo amin'ny tompo mba elan'izany amiko andiny ny fasivy nefa ozy izy ny tompo ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ilay fahalemena ko maika sitrako mirery amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko ko finaritra aho amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny faharetana amin'ny fanenjena amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko ny fahatanjahako teka mafy feo an'Andriamanitra hitanao ny olona rehefa feno fahasoavana tsy matahotra fahalemena tsy matahotra fampahoriana tsy matahotra fanenjena tsy matahotra fahantrana krisy pahasoavana mahatonga n'ilay tahotra mbola voatahiry ao anatin'ny olona Paoly nangataka itelo fa tsy nanaiky Andriamanitra te hiteny aminao fa tsy ny aretina rehetra ny eken'Andriamanitra hosotranina ary tsy ny fahoriana rehetra ny eken'Andriamanitra ho afahana eo amin'ny fiainan'ny olona fa raha misy olona tokony henoina vao nangataka voalohany ity Paoly ity fa inona ny sarobidy amin'Andriamanitra kalma matsara ianao fa hiditra any amin'ny votoatiny amin'izay tsika ny sarobidy amin'Andriamanitra ianao manetry tena no ianao salama rehefa feno fepetra amin'ny fanetretena eo amin'ilay marite fehitan'Andriamanitra azy hoe mety esory le aretina na folo taona azy tsy marety ozy izy ane Paoly finaritra amin'ny fahalemeko ahoana ary ny ananan'ny olona anankiray fafinaretana miaina ao anatiny zany hoe fahalemena fampahoriana fahaterena fanenjena amin'ny fahantrana ianao ve tsy mahita fa raha ny tokony ho izy misy problème ao fiainanao efa tsy tokony hodrotsony ianao androany fa avelan'Andriamanitra le izy ho eo anefenany toeponao mandrapatanteraka le endrika ety ny ahitananao noho izany ny fiovantoetranao dia ambony lavitra amin'Andriamanitra noho izay mamaky anao oktsika ho franc tsika eo pitoriana ny tenin'Andriamanitra okoatr'izany mihitsy ilay fitoriana tsy ahodikodina le resaka hoe ka hitevolena terenao ho afaka le fampahoriana nefa tsy migagné ninina ao anatin'ny fanasitrananao Andriamanitra quoi ça sert inona no antony terenao Andriamanitra hoe vao ty nefa ianao tsy miova akory matoa Andriamanitra zanak'Andriamanitra tsika nomen'Andriamanitra nomeny permission le faharatsina iraka satana hitranga le izy rehefa zanak'Andriamanitra dia mila tonga saina maka toerana anankiray inona ny tian'Andriamanitra mba aramiko rehefa mandiny tena amin'izay ianao ry hitanao le izy hoe ty le cible marary be le izy satria nandray le izy toetra efa raikitra mitaizanao nandritry ny 10 taona efa jobily efa 10 taona atao jobily volafotsy moa zany narosy le toetra dia zay mahatonga le problème 10 taona koa teo foana fa ny fotoana mifonofonao manomboka renao amin'izay hoe liberenao ny fanetretena tompoko tsy mampijoro anao hiady eo amin'ny nofo fa mampangetaetanao hiakatra ara-panahy alleloia tetsereo amin'izay manova attitude le izy inona le attitude amin'ny fanetretena omeny voalohany liberenao finaritra ianao amin'ny fahalemena finaritra ianao amin'ny fampahoriana finaritra ianao amin'ny fahaterena amin'ny fanenjena sy amin'ny fantrana noho ny amin'izo noho ny amin'ny Kristy ozy izy Paoly ny fanekeko an'izay trangy aho vao mahay mampitombo ny fahatanjahako amin'izay jereo fa Paoly tsy nety maty ohatran'ny olona sozaniny zany fijery azy
fa olona tranom-panambarana mandehandeha vongam-panavely leto an-tany nahitan'ny olona maro ny herin'Andriamanitra. Halleloia. Olona miavaka ianao, zay vao tokony hiran'izay. Olona miavaka ianao, olona miavaka ianao satria efa mandray an'i Jesosy. Ozy izy Paoly, mba tsy riariako dia nasiana tsilo teo amin'ny nofoko. Aleon'Andriamanitra mahita ny nofonao mangirifiry. Tsilo zany tsy mahafinaritra na baka kely aza. Za fa nandeha teny ambanivohitra dia tratra ny baka kely, fa ny ambanivohitra misy baka kely dia tratra fa nanaintaina ilay tongony. Baka kely a! Fa ozy izy Paoly tsilo ilay izy, dikan'izay teteny hoe manaintaina ilay izy. Fa ozy Andriamanitra, mba tsy riariako dia misy tsilo teo amin'ny nofoko. Reko fa eo amin'ny nofoko ilay izy fa tsy mahakasika ny fanahiko. Fa alohan'Andriamanitra mahita ny nofonao mangirifiry mba hitoerany toetra tsara ao anatinao. Ambony lavitra amin'Andriamanitra ny toe-panahy no mifanasitranana sy ny tsara hafa rehetra ety ivelany. Aza terena mifanasitranana tsy nieloava ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mbola ampiko bebe kokoa. Paoly ny teny ka mifanekelika ianareo dia mifampivavahady eo sitranareo. Kle mifanasitranana ny hafa natao mbadika mifamelan-keloka, mifanekelika. Andriamanitra tsy tia avonavony zany. Ianao sady tia ombo ny bobo be no rôle be, professionnel be. Teza Andriamanitra mboariko kely zay fa tsy mety amiko a. Dia aleoko izy ny atao anao zay tiany atao fa mahakasika ny souveraineté-ny raha mibaiko foana no ekeny. Fa Andriamanitra endry azy miambonahitra izy amin'ny fitondrany tsy takatry ny saiko. Na tsy voatery hoe kely nofoko azy dia akasitrahako satria ampitombo ao aminy. Nao tia tanina mafy be eo an'Andriamanitra. Tsy andravanao io fa za fotsiny teteny aminao mianara mifaly ao anaty fahoriana, ao anaty fahalemena. Ny zavatra hitranga hozy izy Andriamanitra, iara iasa aso ny zavatra rehetra ho an'izay tian'Andriamanitra amin'izay hozy Paoly. Zany nena tonga andro Paoly reny ny teniny zany. Tsika ane tsisy tia fampahoriana zany mba avakely nery zalany Romana toko 5:7-7 ka 7. Aloha mihitsy aloha vakiny. Romana toko 5:7 ka 7. Za Romana an'izay teny zay. Miara mamaky tsika, mpiara mamaky Baiboly. Ary tsy zany ihany, faoko sika hifaly amin'ny fahoriana azy. Satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ary ny faharetana mahatonga fahatsarapana. Matota. Satria voazatoetra. Ary ny fahatsarapana voazatoetra mahatonga fanantenana. Zay vao tonga any amin'ilay hoe ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra. Satria mifankahitsika amin'ilay fiasa amin'ny fanamasina napidina amin'ny fitiavanao anatsika. Tsy voatery ianao hiezaka be ity fa tonga dia miboboka ao azy ilay izy satria voahomana tao anaty fahoriana ianao hamoaka an'ilay toetra mendrika tao hoe vokatry ny fanahy. Halleluia, halleluia. Faharetana dia mahatonga antsika ho tsara fiorenana. Verina amintsika indray ity. Verina kely tsika ny amin'ny finoana diso, ny amin'ny fameza-pahasoavana mety mahasitrana. Ny finonao fa manasitrana mandrakariva Andriamanitra. Ny finonao fa manasitrana mandrakariva Andriamanitra dia diso. Le fanasitana eritreretina hoe ty le endriky ny fanasitana tiako isehony eo amin'ny nofoko. Tsy voatery ho zay ny isehon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manana ny fanasitranana mamaky azy. Fanasitranana ny petranao. Jereo tsara ny Baiboly dia mahazaka fahamarinana. Andriamanitra dia mahay sy manafaka ary manasitrana ny aretina rehetra. Ao tsika zay ndray tsisy doto ny amin'izay tsisy fisalasalana.
tsy am'izany ny problème tsy hoe tsy mahay tampoka izy fa ny question mipetraka dia hoe mety ve izy. Andriamanitra afaka manasitrana ny aretina rehetra fa Andriamanitra ve mety anasitrana ny rehetra. Tsy manana doditsika amin'ny kapasiten'Andriamanitra fa isika mila mahatakatra hoe mety ve Andriamanitra. Andriamanitra afaky ny manovanao olona verina any amin'ny faharoapolo taona anao nefa mananiky ny fahavalopolo taona azy ianao. Question mipetraka mety ve Andriamanitra. Asoan'Andriamanitra ve zay zavatra izay. Lioka toko 5:12. Lioka toko 5:12. Nisy boky anankiray ary tao tany anankiray Jesosy indro nisy lehilahy eniky ny abokana ary nahita azy izy dia nikoaka ka nitany tamin'ny hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ao a ozy izy le boka raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ny olona eto tsy hoe tsy hain'Andriamanitra le izy efa hainy fa ozy izy le boka hoe mety ianao tsara ihany le fanontaniany. Misy fotoan'Andriamanitra tsy manaiky an-tsitrapo anasitrana. Izy moa namaky amin'ny Paoly teto ohatr'izany tanan'izay namaky amin'ny Paoly amin'ny Korintiana faharoa teo iny niteny Paoly esoriny amiko ty tsy nesoriny sa tsy nesoriny ohatriny tsy nesoriny a fa paorina aretina fanaintaina ny zavatra be dehibe izy. Nitarainy Paoly dia hoy Jesosy taminy hoe tsia amponao ny fahasoavako fa niriko ty tanterana ny fahalemena. Teny Andriamanitra teny me fahasoavana ampy ianao a fa tsy tanteraka le izy raha tsy mifanaraka amin'le toe-potakiako mahazaka n'le fahasoavana omeko. Ka ny fitobahana io rehefa misetrasetra eo ny fiainanao amin'izao attitude nananao miprériana amin'ny toe-po hoe mahafantatra ny zavatra rehetra izao ianao mbola tsy lasa lavitsika mianaka. Ny tanjoko tsinona tsy ny ampahalalanao anana stock d'information be ao anatinao dia tonga anao rehefa fitory a dia tsy misy afa-tsy étalage de connaissance zavatra fantatrao fotsiny torianao fa ny tanjoko izy Andriamanitra tsy ny anomeanao brevet fa ny anomeanao bravo. Rehefa Andriamanitra manome bravo anao ohatra ny Stéphane izy mitsangana eo kavanany ray spectateur mijery ny famindram-poza rainy Stéphane koa ho an'ny Saoly mba tonga azo tonga Paoly zany ranga mendrika tehaka zany. Halleluja. Afaka manao sy manasitrana ny aretina rehetra izy. Afaka manao sy manasitrana anao ny zavatra rehetra koa izy. Fa Andriamanitra tsy voatery terenao amam-bavaka amaly anao. Tsy vavaka be dehibe no anerenao azy ho vai ty resaky ty. Mety isy fotoana izy mety ihany fa be dehibe le olona manery azy a nefa very rehefa avy eo. Ny gagné ny aminanao no ompon'Andriamanitra mety no manasitrana amin'ny vatanao. Apetrao tsara ho zay zavatra izay. Ny finoana zany hoe Andriamanitra tsy maintsy manasitrana dia fijery diso. Mamaky baiboly tsara. Nandratsika mihevitra fa mety sy mandeha tsara eo le fanambarana zaraitsika miteraka vokatra fa mahatabatra sao dia mosesy ny kapoka vatolampy fotsiny dia mivoaka ihany ny rano fa tsy tatsony mifankasitrahana. Mila mandehatsika amin'ny vérité biblique raha sady te hita sitraka amin'Andriamanitra ny te hita vokatra avy amin'Andriamanitra. Vavaka mba hizara tsara ny teny mpamarinana amin'ny fiangonana ary tsika menakavy ko iaina ao anatin'izany. Tsy te hanome information diso anao satria fantatro fa ho adinina andray andro aniny amin'izany. Andraikitra be ny mijoro ao anatin'le hoe hijoro eto amin'ny telitary ty ampianatra anao sao dia tsy fantatra ao ary zany. Tsy dia tena zay loatra mifaly ianao an'izany satria fantatra ny mety ho fiatraika an'izany amin'ny fotoanany a raha sanatrika zavatra diso ny zaraina eto. Mila mivavaka tsara tsika hoe hevitra manokana io sa fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Raha voazano miteny hoe tokony izay aloha nataoko aloha dia ohatry ny naomby dia efa tsy sura zay hoe vérité le izy. Vérité mila mipetraka tsara. Aza disoina amin'ny fampianarana jereo ny angle rehetra ahafahan'ny olona tena mandray sy mifandray amin'Andriamanitra mba tonga n'le fanomezana tsy hadiso ny fiainam-panahana. Nampifamatorina Andriamanitra amin'ny fiainam-panahy foana ny fitahiana rehetra eto ambony tany. Maniry a mba ho ambina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka izay nambinina amin'ny fiainam-panahinao ihany. Fanahy aloha. Misy fotoana Andriamanitra miteny hoe aza mivavaka ho an'ny olona ho sitranina. Tena mafy be tamiko miatrika an'izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Misy olona hositrana dia hoe atao mambavaka mandeha fiderana amin'le trano mandeha hivavaka satria hicréer le présence sy liana ao anatin'le fotoana hoe mba zay ny anarana fa tampotampoka eo hoy Jesosy atsara le fiderana niteny Andriamanitra ahoana tompo ampiomana izy fa afaka 3 jours izy dia ho faty teny amin'izany amin'ilay ankonana ako
mba sincere kosa Andriamanitra ko amin'Andriamanitra zany tsy sakana le fa dia maintsy lola tokika ve ajanolo ilay fiderana fa ampiomanina ny fianam-panahy zao fa tonga dia voay daholo le andreretrarehetra loanza sy ny andreretrarehetra fa hivavaka manokana ho azy ahako ny andrasana tao anaty loanza ny tanan'i Jehovah manindry anome feo fa tsy tonga dia amin'ny objectif hoe indraindray tsy rehetra tonga dia mivavaka dia fanasitrany andro fanasitrany andro fanasitrany tsy any amin'ilay vokatra fa andre ny feo an'Andriamanitra taridalana avy amin'Andriamanitra voaka le taridalana sy le dito afaka telo andro le olona kotiko vita ny onany tamin'Andriamanitra ianao ne nantsona hivavaka ho amin'ny fanasitranana fa zay sain'Andriamanitra teneninao koa dia zay nolazainao Andriamanitra ve tsy nanome fahifanana sitrana tsy fa ny sitrapony dia tanterahana ho fiainan'ny olony manokana tsisy hidiranao amin'ilay izy mety tezitra amin'Andriamanitra ianao satria manantena an'Andriamanitra nasitrana anao fa tsy nametraka tsara ny fanantenanao tamin'ny Andriamanitra ny fanasitranana zay ny problemanao raha Andriamanitra ny fanasitranana nametranao ny fanantenanao dia afaka manome fanapahana sy ny heviny izy hoe zao no tiako atao afaka manasitrana ny rehetra izy fa tsy voatery anasitrana foana izy ny mpanapaka ny fotoana izy mahalala ny olona tsara avy etỳ ambany masoandro noho izany aza terena hoe rehefa tsy sitrana le olona fa maty tao anatin'le tranga dia midika fa zay ny fanaperana tsy ny haino Andriamanitra very izy ny sisa tsy anjaranao zany ny fotoana ihany koa mampiandry kely anao amin'ny fotoana maharitra Andriamanitra zay vao manasitrana anao izy misy olona ne so zany fa ela velona ny foana fa misy olona matanjaka fa matitapoka donc tsy resaka aretina le izy tsy resaka fahalemena sy fampahoriana le izy fa Andriamanitra miazona le izy bravo Jésus tiafa mafy be ao anazy zay ny mahandriamanitra mpanjaka anazy faharoa dia misy fanontaniana mipetraka valiko eto daholo le fanontaniana mipetraka tamin'le fampianarana rehetrarehetra ahoana zany Matthieu 8:16 alefa sikina Matthieu 8:16 any avokako daholo le tokotoko sy andininy rehetra mba anazavana ny ao anatin'ny satsika ary ny arivany any dia nentina teny aminy demoniaka maro ary ny teniny any namohan'ny fanaratsy rehetra ary zay rehetra narary dia nisitraniny avokoa afaka manao miracle à 100% izy ao anatina croisade anankiray Matthieu 9:35 eo akaiky eo somary malakilaky kely Matthieu 9:35 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohatra nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitony filazantsara ny fanjakana ary nasitrana retina rehetra mba ny rofy rehetra ny karazana retina rehetra sy ny rofy rehetra teto olona ny sitraniny fa teto ny karazana retina rehetra indray nyfitainy daholo Matthieu 12:15 Matthieu 12:15 azafady Matthieu 12:15 amin'ny anaran'i Jesosy fa Jesosy nalaly zany ka dia niala teo izy ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nisitraniny avokoa izy rehetra marina daholo fa misy fotoana izy tonga dia ataony 100% ny zavatra rehetra ny olona zato isan-jato ny sitrana aretina isan-karazany zato isan-jato nafahany fa zadiny ihany koa fa misy ny marika toko voalohany ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 marika toko voalohany ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 tsy azontsika fafana ny marika toko voalohany rehefa hitantsika Matthieu toko 9 marika toko voalohany 9:30 ka 9:30 ary ny arivany ary dia niletika ny masoandro dia nentina tany aminy marary rehetra sy ny demoniaka ary ny tao an-tanana rehetra dia tafangona teo alohan'ny varavarana avokoa dia jereo ny ary nasitrana olona maro izy zay narary ny aretina fa tsy ny rehetra tsony zany hoe une partie tsy sitrana tsy nisitraniny fa nisy nisitraniny tsy zay rehetra teo zany fa maro ny sitrana misy fotoana tsy mety ho an'ny rehetra fa misy fotoana ataon'izy rehetra marina kely nositrana midika ny teo dia misy ambony kely tavela midika an'izany izy amenao tsiny amin'izany Luka toko fafito andiny faraky amin'ny roapolo Luka toko fafito andiny faraky amin'ny roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izany olo zany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina ary fanasa nampahiratra ny jamba maro tsy ny jamba rehetra tsy ny olona rehetra fa olona maro Paul apôstôly dia laza fa ny fanasitranana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ary nisy fotoana io Paul io nampiasain'Andriamanitra koa izy tamin'ny endriky ny fanasitranana be dia be misy maty ary nampiasain'Andriamanitra natsangany Paul fa tsy maty rehetra koa
zay no mahadiso le fomba fijerin'ny olona ary mitombona ihany filazan'jetrisa nareo mpanao miracle reo manio ma tsy tonga dia manao ataky any amin'le toerana misy marenina reny nareo dia tonga dia ate vita fa tsy manao cinéma ty. misy fahamarinany ihany le fitsaran'ny jentilisa satria indraindray tsika ao anatin'ny toroteny tesarika mason'ny olona fa ny décision mpanasitana aty amintsika akolaka fa tsy any amin'Andriamanitra. ao anatina fampianarana ny olona mana tena fa raha tena avy amin'andre raha ohatra ka Andriamanitra mpanasitrana retina rehetra foana izy amin'ny fotoana rehetra maninona ny tsy tranony se culpabiliser le olona fa matoto sitrana zany dia tsy namela eloko azy koa Andriamanitra misy fetraikany amin'ny fiainam-panany zany toryo no marina mba hahafahan'ny olona mifankahita amin'Andriamanitra tsy ampifamatotra amin'ny fiainam-panany amin'izay fampahoriana lalovany eto ambony tany fa ampijoro ny fiainam-panany amin'izay fahasarotana lalovany amin'izay fotoana izay miova ny attitudany mifaly ao anaty fampahoriana izy tsy tafapetraka mihitsy le fiadanana mihoatra no mifahalalana rehetra raha sy ny loavany toe-panahy araka n'Andriamanitra ao anaty. Halleloja. Nahavariana Paoly na ty tena maliny rehetrarehetra izy Timoty faharoa toko faefatra andininy faharoapolo Timoty faharoa toko faefatra andininy faharoapolo jerentsika kely fa mahagaga fa ho mpiara-miasa Erasto nitoetra tany Korinto nefa niarana nompo tamin'ny Paoly dia Trofimoko nilozako tao Mileto izy satria narary izy. Paoly zany nisy fotoana nandao marary manino ny tsy nasitraniny mahavariana fa Paoly nandao an'ilay Trofimo tao anaty aretina nahoana fa manina kosa ary Paoly tsy nisitranonao ilay izy mialohan'ny elanao tany Paoly kosa fa niandry Trofimo fa nasitrana fa tsy niandraso a Paoly. Halleluja. Amin'ny Jona toko fasiviny andiny volongatra midiny fatelo dia somary azakazaka kely iny amin'izay ahako satria noho ny amin'ny fotoana ny fotoana toy ny maharitra kely zany le fanasitranana fantatr' Jesosy hoe trany mboaka le olona dia ny zavatra nytenen'i Jesosy tamin'izay hoe andiny volongatra midiny fatelo amin'ny Jona toko fasivy dia hoy izy Jesosy hoe tsy fahafatesana anao tsy hoe zay fa hoe ny anton'izao rehetrarehetra zao izy Jesosy dia mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra tsy izy nanotana ny rainy na ny reny fa ny anton'izao dia hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra le ao an'le jamba zany dia to hatrany mboaka mandra-pahatonga azy ngamba efa 50 taona le jamba naharitra be le izy fa zay vao tonga Jesosy ny teny mampahiratana izy misy fotoana ny zavatra anankiray maharitra fa zao amin'ny fotoana isehon'le izy miseho ny voninahitr'Andriamanitra zao zay zavatra mitangy eto ambony tany ninona aza atao makasika ny finoana any anatin'ny fonao fantatro amin'izay le secret ahafahanao mandroso sy mitahiriny ao anatinao fa tsy zavatra mandalo sy miserana mihitsy ny programan'Andriamanitra fa ny tonga anao hirehitra ao amin'ny sitrapony sy ny programany mandra-piafy ny tiafa mafy eo an'Andriamanitra. Ny fahadisoana ihany koa anankiray amin'ny sekoly ny finoana fanasitrana ao anatin'ny communion dia ny ametrahantsika fa manasitrana amin'ny fomba mahazatra Andriamanitra. Non, manasitrana amin'ny endriny maro loko Andriamanitra amin'ny malohara rano mpanasitrana anazy mahay manasitrana amin'ny endriny maro izy isan-karazany. Malaza amin'ny fampahiratana ny jamba Jesosy fa jereo tsara misy fotoana ny tendreny le marary ao Matio toko fasivy ny andininy fafito amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amin'ny telopolo na ny endriny masona jamba Jesosy nanasitrana anazy amin'ny andininy fasivy amin'ny roapolo manokana amin'io Jona toko fasivy dia lazanzany ary ny tendreny ny mason'le jamba dia sitrana ao amin'ny Jona toko fasivy ndiny fatelo ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo hitatsika ndiny fatelo dia ndiny faraika ambin'ny folo Jesosy nandrora teo amin'le taon-tany na raisiny dia nandrorany le tany toa dia nasiny fiatarora dia napetrany teo amin'le mason'le jamba dia nasiany sasana tany amin'ny farian'ny Siloama dia zao tonga dia nahiratra le jamba nisy ny tendreny dia nisy fiatarona ataony tamin'ny tany ao Marka toko 10 Bartimeo fatatsika ny andininy enina amby efapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby dimampolo Bartimeo tsy nikasihany akory fa tery lavitra tery dia sitrana tonga dia sitrana nahiratra amin'ny mason'ny Bartimeo. Noho izany misy méthode be dia be ataon'Andriamanitra ao Marka toko 9 andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo tsy fiatarora no nataony fa tonga dia rora direct tonga dia nalainy teny amin'ny masony vita tsy nandalo fiatarora ka ao anatin'ny fanasitrana tsy misy formule fixe ary eo no mahavoa fifohazam-panahin'ny andro farany mety name directive omalina ny fanamasina meo rano izy
dia nomeny dia sitrany lasa finoana rano amin'izay afa-kerinandro rano mahagaga voasina ohatra ny hoe Andriamanitra tsy asa zany raha tsy atraverany rano tsy ao diluile le izy tsy ao amin'ny rano le izy tsy ao mosoara le izy fa ao amin'i Jesosy le izy dia hitanareo amin'izay madiso an'le izy lasa finotsampy evangelika le izy ohatra n'le tary any dia anamarinanao tena ka eo ne fomba n'Andriamanitra ihany fa tatsiny nanao kopia reto a crise mponom-piombonana le izy dia tsisy formule fixe zany tsika amateur fa tsy professionnel donc tsisy formule mipetraka ianao mahafantatra azy hoe zao ny anaovana an'io ho avy aminao zany aveloany fanamasina esa malalaka misy fotoana nasainy tsofona le raha matomaly zao nasainy tsofona ohatra ny tsy mihetsika mihitsy le tany nasiana fiainana toy izy Jesosy tsofo dia nalefa le izy dia nety misy fotoana any amin'ny croisade nareo mahita tongotra le olona efa mivoto mbola sainy tsako mafy be any nareo le meo kaiky le manao teny sainy tsako dia za zany le tonga dia afaka dia misy fotoana tsy avelan'Andriamanitra mitongotry le olona indray nitsahana fa mitongotry indray ianao mpanitsaka io izy mbola hitsahana indray pady mandeha sitrana koa le olona le izy tsisy formule fixe aloha le izy azava tsara rehefa miteny Andriamanitra hoe zao atao dia atao fotsiny le izy na tsy takatry ny sainao azy zay no mahatonga ilaina mihitsy koa le tsy takatry ny sainao mba hamonona n'le frère so izy fampahoriana indray anamboarana zay rehefa avy eo na rehefa tsy le fampahoriana miova reto a somary eteka ho an'Andriamanitra halleluia halleluia ny fahamarinana rehetra ato amin'ity fanjakana ity dia teraka avy amin'ny fahaiza-miaino an'Andriamanitra fibanjirana an' Jesosy avokoa maro antsika manao fahadisoana mampiasa formule mitovy foana dia lasa doctrine le izy ho an'ny sasany manjary mampiasa rano lava mosoara lava ny faranany miverina amin'izay rehefa avy eo mbola hiditra amin'le étape de dimension tsika anankiray faharoa maneho ny fanasitrana hoe inona daholo karazana fanasitranana Andriamanitra manova méthode fa aza atao doctrine na fampianarana izay fisehoany amin'izay méthode tiany hitondrana satria Andriamanitra tsy nifidy antsika ho professionnel fa amateur foana amen ila fantatsika izao ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ary ny voninahitr'Andriamanitra dia atsika eritreretina eno ty révélation anankiray ty atsika eritreretina hoe midina ny voninahina rehefa hita eto tany ny endriky ny lanitra ny testamenta taloha eno tsara natao kopia n'le tany an-danitra no naseho Moïse nanaovana ny tabernakely dia rehefa vita teto tany le kopia n'le tany an-danitra tao amin'ny trano lay fionana dia nidin'Andriamanitra feno voninahitr'Andriamanitra ny trano noho izany tsisy voninahitra midina eo raha tsy endriky ny lanitra ny hitan'Andriamanitra eo zay le lesona tokony hivoaka ao anatin'le izy noho izany meteza ho fantsompanehona ny endriky ny lanitra matoetra mba hatamana ny voninahitr'Andriamanitra halleluia ray faharoa exode 40 hitatsika zany amin'ny exode 40 tsy tia routine'Andriamanitra manakana fandrosoana ny routine tao tendrombotra ny fiovany endrika hitatsika tsara maneho inspiration vaovao foan'Andriamanitra ahafahanao mandroso ny routine dia mahatonga anao tsy ampy fiankinana amin'Andriamanitra sahala amin'ny hoe fanaperina zany zay hitanao ohatran'ny petera andao nao trano lay eto samiala tady ho professionnel amin'izay ny ratsy amin'ny formule fantatrao dia tonga anao a tsy ila sy ankina amin'Andriamanitra tso satria efa fantatrao le formule dia le formule amin'izay ny atonga anao ampiasa an'le izy manokana ho anao dia zany mahatonga ny fiangonan'ny andro farany miseho daholo zao karazana superman be dia be zao hoe miavaka sy mampiorory fa olona ampiasain'Andriamanitra metra noho ny sasany azafady diso lalan'izay raha mampianatra an'izany satria izay ampitodika ianareo amin'Andriamanitra sampiavana anareo aminy fa tsy aneo zay be ositra metra noho inareo hoadinina mantsy zay dia tsy maintsy avoaka amin'ny marina tsy ampy fiankina amin'Andriamanitra ianao raha vao manana formule ny ratsy amin'ny formule fantatrao dia atonga anao tsy ila fiankina amin'Andriamanitra fa anome lanja ny formule fantatrao ary mitory formule amin'izay fa tsy mitory Jesosy tsony mora ho an'ny mamona amin'izay miditra avaroto fa lafo
moiza mahalaza mpamoaka rano tao anaty vatolampy fa lasa rotimina le izy ty izy andriamanitra hoe aloha mijanona am'izay fa mitady profesie hoe le zalahy andriamanitra nyteny hoe teneny izy nikapoka misy fotoana izy miteny hoe teneno dia mety misy fotoana izy miteny hoe mametra tanana misy fotoana izy miteny hoe tsofy misy fotoana izy miteny hoe à distance fotsiny parole dia mety fa tsy hoe tsy mety tso zao fa metra tanana satria nahoana miteny fotsiny ray tsy formule le izy Timoty voalohany toko fadimy andiny fatelo amby izy Paul hoe misy fotoana ianao ripete Timoty mila misotro ranom-boaloboka kely divay kely tamin'iny ihany le izy mety fa tsisy an'andro hoe sotro divay foana noho ny amin'ny antony ara-pahasalamana le izy satria narary vavony Timoty tamin'izay conseil médical amin'ny alala taridala amin'ny fanamasina lioka toko voalohany dia mifefatra amin'ny telopolo nampiasa device diluilo izy le samaritana tsara fanahy nanakombonana miferiny le marary hoentina any amin'ny hôpitaly mila fantatsika fa tsy ny aretina rehetra ny sazy ny devoly fa na ny devoly koa aragaga eo maninona ary zay ny mena lalana jona toko fasivy andiny faharokatra amindiny fatelo joba mahitsy sy marina kanefa nandalo aretina ihany koa misy fampahoriana hatramin'ny mitranga hatramin'ny fananana ny vady amanjanana ny zavatra rehetra rava daolony zaraiky tety zay ho maly nefa izy olo marina ny lioka toko voalohany andiny fadimika hatramin'ny andiny fafito ny vakiko mihitsy amin'ny lioka toko voalohany io fa vao krismasy ho maly ny andiny fahenina sy ny andiny fafito any vakio tsara amin'ny lioka toko voalohany ny andiny fahenina tamin'ny ary samy marina teo anatren'andriamanitra izy mivady Zakaria Elizabeth sady mitondra tena tsy manatsiny araka ny diditsy fitsipika rehetra ny men'andriamanitra dia ndiny fafito ary tsy nanjanaka izy fa momba Elizabeth ary efa antitra izy mivady olona mandeha tsy manatsiny nefa momba efa antitra ihany mbola tsy niteraka fa izy andriamanitra aneoko ny programako mahazo aina andriamanitra rehefa mety ny toe-pananao fa aza misainao raha mbola tsy tonga amin'ny fotoananao le izy dia ndika hoe adinin'andriamanitra ianao ho avy io tsy marety akao an'andriamanitra aza diby koa misy aretina vokatry ny nataontsika ihany mifoka loatra tsika sotro loatra mijanga loatra vokatry ny nataonao le izy fa tsy hoe avy na devoly koa aragago fa maninona ary zay nyendrikendrena ianao tenenina tsy mety miala misigara devoly nomenao tsiny misy fotoana mandray olona dia miteny amin'ilay olona hoe ahoana moa zareo pastera ianao na poumon frais tena madio tsara na poumon mainky misetroka sa mofaty any tsy aloha izy ianao ny asany matanjaka ianao dia miteny an'izanao maintsy azy fanamarina tena le izy ho zay maintsy anazy tsy anao io fa an'andriamanitra avereny madio rehefa nomeny madio tsy mahareteka avy aminao le izy rehefa mitsangajanga loatra ianao dia mahazo VIH sida na IMST aretina vokatry ny firaisana ranofo any vokatry ny nataonao le izy dia andriamanitra nomena tsiny hoe tompo esoria dia nefa raha pitso indray tsy androko indray fa ho ataoko ny alleloia vokatry ny fihinana tsy ampamendrena dia mitondra fahafatesana militsika amin'izao ireo dingana telo ny fanasitranana fantatsika tsara fa eo amin'ny tenatsika dia misy ny fanasitranana amin'ny vatana ny don de guérison zany au père pour la guérison de notre corps zany amin'ny alalan'ny faneketsika ny diakapoka ny aretan'i Jesosy sitrana amin'ny vatantsika spécialiste amin'izany Jesosy ary tiako ho fantatrao izy rery taovindreo ny tanao izy rery tsy za hoe tsy ianao fa izy rery rehefa nandeha Jesosy niala tao amin'ny hery dia sitrana le vehivavy narana nandritry 12 taona zay le ositry Kristy le izy hery avy amin'ny Jesosy le izy fa tsy hoe mandeha koa ianao dia hoe nisy hery miala tamin'ny Jesosy rery mahazo manao an'izany fa tsy ianao tsisy hery miala zany any aminao Jesosy rery taondreo Jesosy rery raha vao ny zavatra mitady anondronondro anao dia efa tsy izy zay ny fonao dia mitondra fanomezam-pahasoavana mahasitrana miaraka amin'ny fanasitranana ny fanafahana fanaratsy ny aretina rehetra sy ny rofo rehetra mila roana ny devoly dia miala ny aretina amen manam-pahifantsika mandroaka devoly satria misy fotoana koa miala koa ao amin'ny aretina ny devoly dia le devoly ny roasina
ohatran'le lioka tonga tena ambin'ny folo dia mifaraka ambin'ny folo tamin'le vehivavy farofony vokiny iny dia afaka sitrana le olona mila fantatrana koa fa mora ny fanasitranana ny tahaky ny famelan-keloka mora kely manasitrana ohatrany Andriamanitra mamela heloka dia eo ny eo daholo vovely ianao dia sitrana satria zay mamela ny heloka rehetra ihany manasitrana ny retinao rehetra ihany koa le finompa amelan-keloka dia azo ampiasaina ny fanasitranana lioka toko fadimy ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny dimy fefatra am'roapolo mora manasitrana mitovy amin'ny famelan-keloka ny révélation voalohany nasehoan'Andriamanitra taorian'ny fanafahana ny Israely tany Egipta dia fanasitranana hitako le izy taorian'ny fanafahana tonga dia ny fanasitranana nataon'Andriamanitra voalohany amen tsy efa mpanasitrana antsika ny toetra anankiray fahatelo zany dia zao voatahiry ny fahasalamana arovany koa ny fahasalamanao rehefa hitany hoe mety aminy ianao amen sady miaro antsika Andriamanitra ny miaso amin'ny fiainantsika izy fahatelo ny fanasitranana ny aina Luka toko fefatra dimy fahavalambin'ny folo faharoa azafady ny fanasitranana voalohany fanasitranana ny tena faharoa fanasitranana ny aina manasitrana ny aintsika izy ny ratrapo ny fihetsepo diso toerana reo karazany zavatra rehetrarehetra ireo vonany nasitrana anao amin'ireo Jesosy misy safidy diso ny raisinao teo amin'ny fiainana aza manamelo tena na kivy amony tena aza mihinana paracetamol be dia be aza mihinana rovamisinina maro be mijoroa misitrapon'Andriamanitra mampanasitrana ny am-misy mianavy ianareo hositraniny ianao hitanareo ahoana fanasitranana ny aina Andriamanitra manome fanso-pitiavana atovy mihevitra ny hafa ianao dia manam-pitiavana ao am-ponao fitiavana madio hitanareo Maria Magdalena tonga dia délivre tamin'ny fitsangatsangana rehefa niona tamin'ny fitiavan'i Jesosy izy meteza ianao anolotra fitiavana madio fitiavan'Andriamanitra ny fanafody ny fanasitranana ny aina ao fahatelo fanasitranana institution ty tena enjana be ty ohatrany tsy tian'ny olona loatra mihaino an'ilay izy fanorenana diso misy koa fanasitranana institution na fanorenana diso hitako tao anatin'ny soratra masina ilay izy mijaorona toko faharoa ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fafito ambin'ny folo niditra tao amin'ny tempolo Jesosy ny olona efa zatra mivarotra tonga dia naongaonga ny daholo fahasambana nitan'i Jesosy hoe ay ve Jesosy matanjaka naongaonga daholo dia veo izy nijanona amin'izay dia nitekivo izy tao amin'ny tempolo dia zao no natao ny trano ny raiko tsy trano fivarotana fa trano fivavahana ilana fahasahinana mijoro ao anatin'ilay izy satria eto ny tonga ny olona ho fahavalonao misy zavatra efa nampianarina eken'ny sain'ny olona rehetra fenao no mena n'ilay fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana n'ilay institution na ilay fanorenana diso niditra avy any Jesosy tonga dia andravany ny olona amin'ny tempolo efa zatra sady etsy mivavaka etsy mivarotrondry mivarotra voromailala fa Jesosy hovany zany fa tsy zany ny tokony ho izy ny olona efa manaiky daholo nampisorona ara tsy mateny an'izany tsony fa Jesosy nijoro tao anatin'ilay izy nareo ve tsy mahita fa zany mihitsy ny zavatra mitranga mahafantatra ianao fa seteto tany zany ary nisy olona nampiasaina tamin'izany Martin Luther tamin'ny fotoanany tany amin'ny 15e siècle zany ny tantarany laza fa nitondra fijoroana sy fiovana izy na metatra 95 nisan'ny karazana inona moa zany napetrany teo amin'ny rindrina mihitsy ilay izy hoe reto daholo ny tsy nety ozy izy reto daholo ny tsy nety tamin'ny fitondram-piangonana tamin'izany ny katôlisisme nivarotra indulgence sy ny karazany famelan-keloka vidiana ny olona maty azo mbola eritreretina ny vavahana ho azy teso baiboly napetaka Martin Luther daholo reto ny voalazany tompo momba an'io misy 5:10 ilay izy dia izay nijery an'iny dia tonga saina daholo namaky baiboly mitrangany revay voalohany nisy olona zany nitsangana na vita namerina miloniny tao amin'ny tontolo-pahamarinana araka an'Andriamanitra izay zavatra efa niekeniny rehetra ho mahazatra guérison ana institution na hoe fanasitranana fanorenana diso nareo ve tsy mahita an'izany amin'izao manomboka miditra koa mamoana fa ny amin'ny endriky ny fifohazam-panahy vidiana ny faminaniana amin'ny dolara na amin'ny euro vidiana menaka efa formule lasa formule menaka formule ny rano formule mouchoir avarotra daholo profétisena daholo ny zavatra rehetrarehetra bac prophétique kifafa prophétique lamba prophétique avy amin'ny prophète popétique tanareo izy tsy fakalana olona ny fa fandravana fanahy diso
dia ohatran'i jesosy mihitsiny raha jesosy zany mahita an'ireny le lavanty eo am-piangonana sy anareo iny jesosy mihitsiny izy le tompo ianao ve kristianina ny kristianina manaraka an' jesosy fa tsy manonona fotsiny naran'i jesosy nefa zavatra nitoeran'i jesosy no ataony eo am-piangonana lavanty eo am-piangonana 40 000 farana ny fivoriana amin'io tsy trano fanetanam-bola amin'ny fiangonana trano famerenana ny olona hiavana amin'Andriamanitra tsy marety eka ao n'Andriamanitra trano fivavahana halleloia mila sitrana ny institution ireo telo fanasitranana ny tenanao fanasitranana ny amina fanasitranana ny institution mitsangana eo toerana misy ianao vao fany amin'ny lanitra ny tananao anaty fiombonan'Andriamanitra vavak'izay mba ho feniny herinao ny samahery ao anatinay Andriamanitra aoka ny fiangonanao teny hitodika any amin'ny lalana tianao hitondrana ho fantsom-panehoana ny voninahitra ao manambarany sitraponao aminay androany misaotra ny amin'ny teninao ny amin'ny fanairanao anay tsy tokony isy ady lahtsony fiadiana voninahitra fatahorana ny tsy hita omena azy ny fiangonan'Andriamanitra ianao rery no membonahitra mandrakizay mampianaranay anisan'ny andronay anananay foendry halleloia anananay fo matahotra anao tianay ianao tompo tena tianay ianao androany tompo ty mela marika ao anatin'izao fandraisan'izao ndray ianao mba ho fanasitranana ny ao anatinay ray manontolo mba hizoranay amin'ny révélation mpahamarinana ny eo anay mifahazakana ao anatin'ny fonay hiaina ny teny mpahamarinana avy aminao akaiky ny fiavianao noho izany te hiazakazaka mafy ianao le tena vrero evay le tena fifoazam-panahy marina tsy mitoky amin'ny vola amin'ny arena amin'ny zavatra hafa Andriamanitra akoatra ny fahatokinanao akoatra ny fijoroana amin'ny sitraponao saotranao manaiky Andriamanitra mbola mamoanay ao anatin'izany saotra fa nanovany ao anatinay ianao tsy akafi ny tenanay sy ny fiainanay na hevitra miainay fa afoy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny fanjakanao tsisy nizaniza afaka hiazona anay tsy tiandrainay tsy ho teren'olona izay anao ninoninona fa vokatry ny fiombonanay aminao mety ny zavatra rehetra Jesosy na fanatitra zany na fanolora-teny zany na fandrosoana amin'ny fianam-panahy zany tena avy aminao dia avy aminao rery manak'izay dia aoka ny fona hisokatra androany ao anatin'izao fiombonan'izao fa iray aminao zay Jesosy tompo teny laza fa tia ny tenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatsiarovana misaora azy taka izany koa ny kapoaka maneho ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay zay famelana ny fahotatsika ka nao vinovintsika mihinana mofo sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piavany misaorany mpanjaka atsika no ny fitiavany sy ny famindram-pony fantatrareo miaraka ny fihinanantsika sy ny fisotroantsika tonga dia taon'Andriamanitra ho iray satria tandindo ny fotoana ny vanantsika avy amin'izay ny sotroantsika sy nohanitsika hoe iray indray mpimasoko dia miovitsika rehetra halleloia androany zao mino fa zay tsy metimety rehetra teo amin'ny fiainanao dia efa namboarin'Andriamanitra sady misy zavatra tsy mila angatahana fa toe-po ao anatinao fotsiny tonga dia mamboatra ny zavatra rehetra ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mino ianao fa efa nahasitrana anao izy mino fa efa nanangana anao izy mino fa efa nanafaka anao izy mino fa momba anao izy fa ny amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo halleloia misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavana misaotra amin'ny famindram-po misaotra amin'ny zavatra rehetra misaotra Jesosy io fa ianao ny miaso amin'ny fiainanay anao ny fankasitrahana mandrakizay amen mahazo toerana vetivety dia anao fanatritsika ho an'Andriamanitra sy ny filazana halleloia misaotra Jesosy tsika ny amin'ny afatra nanomaly ny androany miamboninahitra ny narany ary mankasitraka azy tsika fa tsaroantsika fa izy miaraka amintsika
eo amintsika mandrakariva programmatsika amin'ity herinandro izay ho avy ity a dia tahaka an'izao araka ny fanambara tamin'nomaly a dia androantsika no anatanteraka ny fiarabana ny ray aman-dreny a ao anatin'izao fotoanany krismasy izao dia efa miomana amin'izany tsika rehefa aveo a misy box anankiray eny mandeha dia zay azonao atao a atolory amin'ny mpitiavana voninahitr'Andriamanitra rery any rehefa vita ny anankiray iny zany dia misy box ray mandeha any rehefa aveo dia ny programmatsika amin'iny herinandro iny a tsisy miova ny fotoana rehetra eto amin'ny asa fanompoana misaotra an' Jesosy tsika satria herinandro farapara ny isitrahantsika zany tena fanotronan'Andriamanitra araka ny efa nambarany ho amin'ity taona ity dia ny fisehoan'Andriamanitra amin'izany fanotronana zany ty herinandro ty aza vela isy difina ny fotoana kely rindry tsy hoe fa ty amin'ny farantsika vo ilasea fa tena hoe andaontsika sianao hifantoka tsara amin'izao herinandro farany zao mba ho tanteraka somariny eo amin'ny fiainantsika ny zavatra izay efa nilazain'Andriamanitra latsinainy a misy ny sekoly talata ny larobia etsy amin'ny soprety ao amin'ny rihana faharoa isaky ny amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasa amin'ny maraina dia ireo fotoan'ireo araroty a togavy ianao a mandraisa anjara ao anatin'izany tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana izay omeny Jesosy atsika ary tiako milaza atsika hoe ny zavatra omen'Andriamanitra atsika eto aneryreto ka tena tsy hitanao naizanaiza amen tsy hitanao naizanaiza fa sambatra ianao fa mahino an'izany ary raha ny mpaminany taloha araka ny nambaran'i Jesosy hoe sambatra ozy izy ny masonareo fa mahita ny sofinareo fa mandre fa olo masina maro sy mpamina maro nefa nanira hitan'izany fa tsy nahita izy fa zasy ianao no navelana hitan'izany dia araroty le izy a dia amin'ny herinandro tsika miverina eto ny sekoly a zoma mbola misy koa ny fotoana ety rahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra araka ny fotoana efa mahazatra atsika isaky ny amin'ny ariva amin'ny efatra ary ny sabotsy a mbola misy fotoana eto alleloia eto tsika sianao a 31 décembre amin'ny fitoka hatramin'ny sivy sasany tahaka ny fotoana tahaka an'izao ihany dia eto tsika miaraka manome voninahitra an' Jesosy a manao fisaorana tena goavana be tsika amin'ny herin'ny androany a makasitraka Jesosy ny amin'ny taona ray manontolo a manome voninahitra azy a tamin'izay rehetra nataony a dia miara-miverina eto tsika ny sabotsy maraina ndo hiteka mafy tsika ho an' Jesosy amin'izany programma mahafinaritra rehetra zany manasanao hitsangana injiro ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatitra atsika ray masina amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra makasitraka misaotra ny amin'ny fafana mijoro mitondra mifanatitra eto anatrehanao misaotra fa ianao tokoa ny mandinika ny fonay ianao tsy mitady ny ininona avy aminay fa ianao miandry dia mijery ny fonay androany verina izay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra androany makasitraka tamin'izay rehetra nataonao izay rehetra efa vitanao misaotra Jesosy ary ndreto izay manolotra izao fanatitra izao vokatry ny fonay a mba ankasitrao a ho voninahitry ny anaranao rery ihany a amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka mafy be tsika ho an' Jesosy alleloia manasa ny rahalahy rehetra aloha ny paster zazafady toka e le box efa mandeha efa mandeha ka zay rahalahy paster zao azafady a mba mandroso kely tsika azafady fa iarabany ray aman-dreny tsika androany tsy eto moro zoky rehetra dia ry zandry kely daholo ny eto androany fa reo nare rehetrarehetra eto alleloia eny tompoka solo tena ihany reo ye misaotra Jesosy zay fa tena sambatra izay tompoko manina anareo mama moa ny antso telefônina teo izy hoe mialatsino fa taraiky any amin'ny ambotaiazy a fa niezaka nanatratra ihany izy ozy izy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu toko fahatelo amby folo ny andininy fahafito hoe tsarovo ny mpitondra anareo izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo everiny ny faran'ny fiainana ka arao ny finoany alleloia tena ara-baiboly tompoko raha mijoro eto izay satria ho ny tenin'Andriamanitra hoe tsarovo ny mpitondra anareo ianao no napetraka Jesosy eto anoloanay a mitondra anay a mizara ny tenin'Andriamanitra tena faly izay ary tena hoe misaotra an' Jesosy ny amin'ny fisianao teo amin'ny fiainanay fisianareo menakavy satria tena fitahinao anay matsiaro izay hoe mba taiza moa izay rehetrarehetra raha tsy teo nareo nitarika anay
fa dia tena hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fisianareo. Ary hoy le toy n'le tenin'Andriamanitra teo hoe everony ny efa ranony fiainana dia arao ny finoany. Ndreto izay pasteur anaraka anao izay satria hitanay ny lalana tamin'izay rehetra ny tarianao dia manaraka avy ato ariny izay, tsy hoe tamavesatra fa ho isany kosa hanosika anareo amin'izay rehetra tanjona napetrak'Andriamanitra amin'ny mission napetrany. Faly izay amin'izao fety izao krismasy izao miaraba dia sady mitsodrano ary miaraka faly izay aminareo menakavy krismasy tena hafa kely ray ny amin'ity. Ary irinay tena feno ny fitahin'Andriamanitra ny fahatsarany ny voninany eo amin'ny fiainanareo manontolo dia mahefa be amin'ny asa izay napetraka Jesosy tompoko. Ndaontsika rehetra hivavaka injiro ny taninareo dia atao hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zahay ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao ny mpanomponao. Misaotra anao zay satria matsiaro tokoa zay fa nomenao zao mpanomponao zao teo amin'ny fiainam-panomponay ary tena fitahinao anay. Misaotra ny amin'ny teny rehetra mahitsy mananatra ary tena tsy misy kilemy ampitondrainao azy. Misaotra fa zay rehetra matsiaro voatao anatin'izay rehetra nametrahanao azy teo amin'ny fiainam-panomponay. Vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fanatrehanao eo amin'ny fiainany mandrakariva. Aoka ny fanotronanao ameno azy mandrakariva. Ary aoka ny tananao ny tantana azy mandrakariva. Voatany zavatra rehetra izy ahitanao foana amin'ny fiainany manontolo. Amin'izay rehetra mety mba tsarony Jesosy mba ilany ny tananao dia aoka hoehoenao amin'ny fotoana rehetra. Tsarova izy amin'ny asa rehetra sy ny fanompony izay rehetra nametrahanao satria tsy mora ny zavatra napetraka ao eo anatrehana. Satria fanan'olona marobe ny miafina Jesosy ao ambadika izay rehetra tsy hitanay maso manaraka ny dian'izao mpanomponao zao. Ary dia mivavaka izay ho amin'ny fahatanteran'izany asa sy fanompona rehetra napetraka ao. Tsarovo ny ankonana isan'andro tehirizo na amin'ny fahasalamana ny tanjaka ny hery ho voninahitry ny anaranao. Aterinay ho anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tain'Andriamanitra tompoko. Oya voalohany misaotra antsika menakaviny amin'ny fahatsiarovana anay. Marina fitaovana ihany fotsiny izay fa natsy teo zay dia vatony natsangan'Andriamanitra. Sotra ny fitonanareo mambavaka amin'ny fahatsiarovana am-po hoe sarobidy ny teny izay zaraina indrindraindrindra. Zavatra anankiray mba angatahako ary tia angatahako ho tafapitoetra oampotsika rehetra hoe raisy ny teny, miambona amin'ny teny, miavana amin'ny teny. Raha sendra misy ny teny mifandona eo amin'ilay nofo mangiry le izy fahazakalaina ny tenin'Andriamanitra. Za mahita hoe tsika menakavy reto iona amin'ny Jesosy daholo ray anay. Ary azoko antoka raha neny ny trompetra tsisy diso anjary zany tsika. Fatary fa ty tany ty ady ny hiteto, fampahoriana ny hiteto, karazan-javatra be dia be. Diso ny fampanantenana fa hetsary ty tany ty. Jesosy nylaza fa ho ravo zao tontolo zao. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe araroty ny andro azo anao vatosoa. Tena mingavy ny fotsika mila mahay mijery ny manodidina atsika. Zay rehetra amin'izay bitika sy kely indrindra mety hitanao manodidina anao ka ohatry miantehitra mipitrapitra kely ny maso mijery anao. Zany resantsika valim-potiany an-danitra tsisy hoetontsika mandrakizay araroty ny andro azo anao vatosoa. Ny ratsy zao fiainan'izao toera tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miorena tsara amin'ny fampiasan'Andriamanitra, mahita an'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra ny pasteur rehetra, saotra ny mpiara-manompo rehetra. Za koa tena manana rahalay manana anareo na amin'ny fanohanana zany na amin'ny fitondrana mambavaka zany na amin'ny fiaraha-manompo ho an'ny ekipa rehetra mihitsy tena nifatokinareo amaly anareo tsirairay avy. Ary zavatra azoko antoka fa Andriamanitra tsy mba tsy marina zany izy ka nadiny miasa tsara rehetra. Ny asa rehefa tsara amin'Andriamanitra tsy ho adiny mandrakizay zany. Manompo foana, mandroso foana. Ifanohana iny tsika. Amen. Na mikio na amin'ny lohalika. Tiako hoe kio sy lohalika vavaka. Amen.
amin'ny zavatra rehetra dia sotra tompoko sotra tompo ia da jesosy tompoko a dia zay makely voatsirambony tanany rehetrarehetra paster fa mifonay manontolo a tena manolotra izany amin'ny anaran'i jesosy sotra tompo fiadanana tompoka eny ary tompoko aloha janona amin'izay fa sao dia manorana ny andro amen le masina indray ohatra mora le manorana zany ohatra mora tonga kely soran'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra dia aofany amin'ny lanitra ary ny tanantsika dia andaontsika sotra n'Andriamanitra sotra izay tompony amin'ny fotoana androany sotra ny amin'ny teny androany sotra ny amin'ny ankonana amin'ny finoana sotra amin'ny fitiavana Jesosy sotra amin'ny faharetam-po aminay sotra amin'ny fanoloranao mihoatra foana amin'ny fiainanay tsara lavitra no izay eritreretiny sainay misotra amin'ny fanambarana misotra amin'ny fitantanana misotra amin'ny fitehirizana tsy avy aminay na ezakay ny mampijoro anay ohatr'izao Andriamanitra fa no famindramponao tononoko amin'ny fiainanao ny fiadanan'i Jesosy mandehana fa nitomboka se-piombonana androany hitondranao ny amin'ny dingana tsara lavitra indray Andriamanitra mahita ny fiainanao ny ankonanao sy ny mombanao ho tehirizina Andriamanitra mandrapatanteraka izay andro izay dia le andro iverenany apakatra anao alohan'ny apakariny ianao dia ho apakary ny fiainanao ho apakary ny afo ny fitiavana ao anatinao ho apakary ny famirapiratany fahatsarany sy ny voninany eo amin'ny fiainanao ary reo dingana rehetra eo amin'ny fanompona tiana hitananao dia ho tanteraka amin'izany planiny izany ianao sitrana amin'ny rofo rehetra sitrana amin'ny aretina sitrana amin'ny toe-po sitrana amin'ny zavatra be dia be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mandidy ianareo ambany fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany ho amin'ny farany taona feno fiarovana ho amin'ny taom-baovao feno voninahitra tononoko fa ty taom-pamangim-panotronan'Andriamanitra ho antsika ity dia taona anisan'ny tena miavaka indrindra amin'ny taona rehetra ny iainantsika hatramin'izay zay mbola tsy hitany masotsika nandrenesiny sofintsika naniditra tao am-potsika no efa nomanin'Andriamanitra sy ho tanterahany amin'io taom-baovao io mba araka sy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hiasa hijoro ho mahatoky eo amin'ny fiainantsika mandrakizay ny Andriamanitsika amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy amen vetivety kely fotsiny a alohan'ny iravana sy fampizarana fahasoavana manao krismasy mahagagotritsika zao ihany koa ny any mahazanga ny any ambodibonara any zao i pasteur Ioby ny any dadato Ioby no any amin'izao hitreto fa zany lalan'izany ratsy be mihitsy fa dia mifandimby a ici dia pasteur Junias mandeha ny ambanivohitra amin'izany toerana zany miatrika fanompo-tsampy ry zareo any miatrika sakafo indraindray misy pozina ohatrohatr'izany ny zavatra trehana any fa mijoro eo ambany fatokian'Andriamanitra satria mbola tany maizina ny ale fa isorana ny tompony amin'ny fiarovany an'ireo mpanompon'ireo foana vokatra le hoe fatokiana ao anatin'ny zavatra mpanovin'Andriamanitra mahafinaritra koa nefa fa be dia be manomboka babon'i Jesosy miova fo ny olona manolotra ny odiny ny olona matoky an'Andriamanitra ny olona ndaontsika ity-tanana mafy eo an'i Jesosy ny amin'izany amen ohatr'izany koa ny any Mahajanga manana radio tsika ny Mahajanga meny Jesosy radio koa tsika eto Antananarivo sy ny Atsirabe 90.8 fa rehefa kelikely mbola mety misy fangatahana ho ataontsika ihany mbo atao station mitovy daholo zany ny rehetrarehetra amina fréquence dia rehefa azo zay dia omenantsika miandalana iny ihany fa hatreto aloha 90.8 misy ny toroteny rehetra misy ny teny manafaka rehetra aza dino ny sekolontsika fa afa kokoa no manatrika noho ny olona mihaino radio amen hitahina Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy zany samy soava-tsara ho tahiny tompo daholo amin'ny fo tena mahafantatrareo raha azoko ny zaraina mihitsy ny ataofoko ato navoakako dia niteny hoe tianareo ako tena mifoko rehetra zany ary nareo koa tiany Jesosy azadino mihevitra antsika Andriamanitra miaraka amintsika Andriamanitra eo amintsika Andriamanitra ho voninahitry ny anaran'zareo fahasoavana fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra maty izao fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra maty izao anareo amen